tontolo hafa diampeny ny razanabary voangilalao Joséphine overomin'ny vantsoa lanto iary ny ravo ary anjariliva miaraka amin'ny faly rakoto ary liva herilanto ary sinaizy tovy razana mamonjo ny nandray feo ianjariliva no nanatotosa Stella no anarako 17 taona tsy mba mitovy amin'ireo tovovavy toany fiainako fa mahagaga sampona ny olazana azy angamba satria mahita zavatra tsy fahitan'ny olona rehetra tontolo hafa taloha tany fiainan'olona lavitra be matetika zavatra efa lasa ela raha vao mahatsapana mandray zavatra anankiray mifandraika amin'izany tontolo izany ny tanako tsy dia izay zavatra tsapaina mihitsy na raisin'ny tanako rehetra koa nefa fa ny sasatsasany ihany nanomboka teo amin'ny 12 taonako miseho izany toe-javatra izany manjavozavo sy dia mazava loatra aloha tamin'ny voalohany mandra-pahatonga n'ity andro an'ity nanahirana noho izany ny taiza sy ny ara-niaina tamiko satria rehefa sendra izany fahitana izany aho dia torana tsy mahatsiaro tena indraindray nefa dia mahatsiaro tena ihany fa tsy mahita na mandrery olona manodidina ahy niza ankoatran'ilay tontolo hafa misirana eo alohan'ny masoko toy ny horonan-tsary raina 3 minitra eo ny faharetany Raela tamin'ity andro an'ity aho dia tena nahataitra sy nampatahotra an'ireo ray aman-dreniko ny zava-niseho eny fa na dia izaho aza toy izao ary ny tranga manao any dada bonjour chérie ao anganeny ie ao an-dakozia eo izy ka ay fanga dada ny rava avy niasa sady avy namonjy conférence aky izay dia nody misy zavatra tena ahafaly anao netiko ao zany fa iny zany ry dada mandrasa aloha hoe surprise eny ilay izy zany ve ho surprise tsoneto fa fantatra nge izao hoe eo amin'ny latabatra eo am-pisakafoanana asehoko anao ilay izy dada koa ka na zay na tsy ampisehoko anao mihitsy kosako ena re ka izao miomanareo mianaka fa efa vonona ny sakafo dia inona amin'izay ary le surprise ny dada boky le izy boky tena tianao zany oay littérature sa tononkalo sa tantara tononkalo ka fantatro iza re izy raha fantatro Shakespeare tsy izany ka Victor Hugo tsy izany ny ao La Corneille mbola disco fa iza ihany koa sary raha ny tena izy enoy tsara mpanoratra tsy mbola fanta-daza izy ary tsy mbola nanota boky amidy ho an'ny mpanjifa ihany koa fa hoana fotsiny nanoratra ho an'ny tenany any izy ho an'ny tenany eno tononkalo vitsivitsy 12 angamba no isan'izy ireo natambany tao anatin'ity boky kely ity vehivavy le mpanoratra ary ho an'ny taranany nanoratany an'ireo tononkalo ireo ho an'ny taranany iny jereo fa misoratra ao anatiny ao enao tiako eo ry dada ary mahafinaritra kosa na ny foniny aza ka iny foniny mihitsy ka no nanitina ny masoko voalohany bleu lavande sady manitra ery izy zany misy fofona lavande irony zava-maniry mamono voninkazo mangamanga fanaovana entina vadiky ny olona atao ranomanitra reny anaka eno iza onona naran'le mpanoratra jery ao anatiny eo kosa toa tsy tadidiko tsara izy teo Catherine Dulou Catherine Dulou dia misy dédicace koa ty manaraka ty enone atolotro ho an'ireo zavykeliko androany 17 Jolay taona 1770 efa tamin'ny 13 taona lasa ane zany efa taona 1770 sika izao eno zany ny voasorotroko fa taizy ty boky ty ny hitany dady tany amin'ny mpivarotra boky re anaka teny amin'ny librairie ve
mpivarotra boky sendra hitako teny amin'ny sisiny le izy raha sendra nandalo tamin'ny fiara trano azo kely izay ka ity tavin-jiro ty ny anaka no tena nanitonay zay vao nahita nyity boky ty teo amin'ny etagera amin'ny farany sisiny ambany teo a. Fa data Stella fa maninona ianao anaka? Io Gabriel fa mitady hotorana ny zanako azy. Io fa mihetsika andray le izy. Stella oa anginanao aloha angano ana mangatsika Françoise any anana fotsiny. Aloha tao Stella io fa efa mba matsiaro kosa izy ka efa mba milatra amin'ny masony ao. Stella fa maninona ianao e? Maninona io zazy io e? Stella misy marary anao nga? Tsironena. Fa ahoana? Fa maninona ianao e? Tsy marary Fa ny zavatra hitanao indray ve ha? Ie. Otra Stella inona no hitanao anaka? Inona e? Tompony boky io dada. Le olona nanoratra n'ity boky ty io De ahoana? Ohatran'iza le olona Stella? Vehivavy efa le bebe zay izy. Eo amin'ny 10 taona eo. 10 taona? Ie. Efa fotsy sasaka ny volony. De manao solomaso. Oh Stella, ahoana no alalanao fa izy ny tompony io sy nanoratra n'io boky io e? Ka hitako izy e. Nanokatra n'io boky io sy nanoratra tao anatiny. De avy eo de ahoana anaka? De hitako indray izy natory teo am-pandriana. Andray. Toy ny hoe marary. Sady ny teny. De ahoana ny teniny? Hoe omena Matthieu ty boky ty izy mantsy an'io boky io. Matthieu? Eno de naveriny tery indray le teny. Matthieu iza hono Tsy fantatro. De iza no sainy manome an'izany? Misy loka nresahany angaty eo? Ohatran'isy fa tsy tazako tsara. De zay ve no nasafitra anao teo? Tena nitaraina be sy ny angavy mafy le ramatoa. Catherine Dulot? Ie. Farany de ahoana anaka? Farany de hitako ny voakaraha be ny vavany sy ny orony de andray? De zay. Lozy ty marina. De zay no nahataitra. Ina ny tomaninao amin'izany? Eno Ka mampahonena be anjery ny endriny. Sy izy ohatra ny tsipatsipaka teo am-pandriana de nivoatra azy neny so fahitana tsy fantatra rehetra zao very Stella. Ka mino fa fianakaviana ngamba nazavy kely mihitsy io Matthieu io. Ka ahoana natonga ny boky varotana eny amin'ny sisiny eny ary raha izany? Raha hoe tsy ny tenany nareo avany noho ny varotra an'izany? Zay ny tena magaky. Tsy varotra n'io izany ny tompony. Tsy varotra ny sanganasa ny sarobidy aminy izy. Tia nomena ny zavikely le izy. Ka iza fotsiny ary noho ny varotra azy teny sa ny adresy? Jereo aloha ny adresy. Io ry dada jereo fa za tsy andray ny boky io andray ny trony ako. Ary andraso aloha. Laso age aloha. Tsisy adresy ato. Zao ny zavatra tsotra fotsiny sady aingana de averina any amin'le olona nividianako azy ty de vita. Raha pitso de raha pitso ihany. Fa taiza nefa nividianany dadan'io vehivavy aloha le izy tary amin'ny 56 rue du Pré tary anaka. Trano azo miloko maitsomaitso zay. Avereno any mihitsy fa tena mampidi-dozy. Zay fa hoan'ny sakafonao ry Stella. Ka nanahoana? Tsy tezitra ve le mpivarotra namerenanao an'le boky? Tsy tezitra izy ka. Lazaiko hoe tsy azoazon'le zanako de naveriko fa azafady indrindra. Ay kosa. Ny vola no tsy nalaiko tsony. Fa maninona? Satria ny entana efa lafo tsy tokony averina tsony. Sady efa nandrindray alina taty amintsika kosa veko. Eny marina eny aloha zany Efa ona efa vonona ve aloha ny sakafo aty. Efa vita ao mihitsy ka. Tonga de mandraisa toerana fandroso azy azo. Ka nde anasatana vetivety aloha ra izanyko. Miveriko fahifarana trano momba ny boky sy fahitana iny. Diso hevitra nefa fa ndray hariva avy be ny orana tamin'izay baratra sy nitselatselatra be ny andro.
tena avy be zany io zany ary ohatrany misy varavarakely mikarapotrapoko zany any ambany angambaka andraso aloha jereko fa Françoise koa ty mahatory be ohatrany inona koa tena orambaratra ty ohatra ary misy olona ve ato ambany ato zany izy zao e dada a za ihany ho a ve Stella taitra marina manidy an'ity varavarakely ndakozia karapoko ndrivotra ty ava tsy mahita toro mihitsy aminy za koa ary anaka voasaika nideniko zany no nidinako teo ni tena mahery be le rivotra ka bosako jereo fa mitsilatsilatra be ny andro oe tena tapaka ny jiro marina maizina be dada ahoana ity e misy totra angany amin'ny dadany tsy nitondra nefa tokony hidina any ambany lakavy aho hijeriny générateur ao aloha andrasy fakatotra any ambony ary misy afikasika eo ambony latabatra akaikina io de apreto ny labizian'le tavin-jiro vao nividiko teo iyo apreto daholo izy telo hitanao le tavin-jiro napetraka eo ambony komody eo andala-tsara eo ane ty hitako ty ka andrasy fa apretiko ary eto aty de tsy lo vetivety ie ho avy tandremo nitohatra sao maratra fa dada Stella fa naninona anao anako taony anjera be tafitoana ve Stella marina raha matsiaro toena andray izy Stella Andriamanitra Gabriel fa misy ino zany midoboka be zany avy aloha ianao torana andray ne Stella anginy ianao dada neny aza mbola miteny aloha ianao anaka andeha any amin'ny dokotera-tsika zao aloha dokotera izy dokotera teniny ny dokotera atsika ihany efa natsoko ny telefona teo izy fa miandry antsika ao an-tranony sao aliny zao ve eny efa nitsahatsahatra ny oana efa niverina koa ny jiro sady misy maratra koa nge ny andrinao tamin'le anao ny anjera teo tsy maintsy atao pansement io andao sika aiza ny lakile amin'ny fiarako teo mandrosonareo telo mianakary eny professeur eny tompoko de mahazo toerana misaotra indrina tompoko misaotra betsaka ka inony zato atondrianareo ary monsieur Gabriel Lardenne no anarako tompoko izy indray no Françoise vadiko ary izy no zanakay Stella faly mahafantatra anareo ary ka tsy zany professeur fa ny momba n'ity zanakay vavy ty no atondriana eto eny tompoko efa tany amin'ny dokotera tenina ihany zay fa efa ny telefona natokoloha izy nampilaza tamiko ny fiainanareo sy nanazava fofony olany izany indrindra professeur ka zao raha azoko tsara zany de teo amin'ny 12 taona no natomboan'io zavatra io teo aminy eny tompoko zany hoe raha vao misy zavatra raisiny tanany kanefa aloha tsy ny zavatra rehetra zany indrindra ny sasatsasany ihany azoko tsara de hono ahoana ny fetsiny amin'izay fotoana izay ka tamin'ny voalohany aloha tera tsy mahetsika izy ary ohatrany hoe mifantoka amin'ny zavatra anankiray ny masony tsy maheno anay mihitsy izy amin'izay fotoana izay na dia hoe miantso mafy azy zay ary tsy taitra miverina normalina mihitsy izy raha tsy efa kasihana na hoe hotsokotsonina kely amin'ny tanana ny tenany azoko tsara rehefa avy eo de manontany azy zay hoe maninona de mamaly izy hoe mahita toerana hafa sy olona hafa mbola tsy fahitany ary misy ifandraisan'ireo olona ireo sy ho toerana io amin'le zavatra tsapainy na raisiny tanany andraso hoe monsieur Gabriel mademoiselle Stella eny dokotera enonao miresaka avy ireo olona hitanao reo ie na miresaka mandeha na ao an-tranony ary hitako amin'le trano ny atanan'le olona le zavatra tsapaiko na raisiko ny atanako amin'ny fotoana io mazava tsy zay zavatra rehetra raisiko ny dokotera fa ohatra hoe zavatra vaovao tonga ao an-tranonay
ohatran'le boky teo nahitako eny an-dalana ka raisiko na any an-tranon'olona ary tsy zay rehetra vaovao koa nefa fa zay mahagaga. Eny azoko tsara aloha ny tianao lazainy ary ny fahitanao ny sary manahoana ka? Eny manjavozava aloha tamin'ny voalohany fa tamin'le voaingana teo no mazava tsara? Eny dokotera. Toy ny hoe eo anoloko mihitsy le toerana sy le olona ary tena izy. Iresaka momba n'le farany teo tsika inona marina ny tena nitranga de le tao amin'le boky zany? Boky le izy professeur. Boky misy tononkalo novidiko azy satria marioko aloha fa izy de zazapaka fitononkalo sasa soratra feno boky mihitsy eo an-tranonay ao. Ny ino monsieur Gabriel? Ka voahitako ty anankiray ty de nisarika ny masoko ary fantatro avy hatrany fa ho tiany io boky io de noraisy ny tanan'olo izy? Noraisy ny tanako ary nosokafako de novakiko mihitsy aza ny tao anatiny ko. Fa tsy naninona ianao tamin'izay tsy naninona mihitsy tsy nahatsapa na nahita na inona koa raha professeur ko. Mazava loatra ka. De avy eo netiko tany an-trano ny boky de nomeko azy vao nandray an'le boky sy nanokatra azy izy de nahita fahitana indray. Inona ny hitanao mademoiselle Stella? Mba avy ireny hoe? Toy izao ny zavatra hitako sy reko dokotera. De inona ny toyny avy eo? Avy hatrany de nateriko tany amin'le olona nividianako azy le boky professeur. Kinanjo afaka 3 andro avo be ny orana tamin'izay. Toy izao indray ny zava-nitranga professeur. De izay professeur monsieur io alio indray. De inona indray ny zavatra hitanao mademoiselle Stella tamin'nandraisanao nio tavin-jiro? Mbola le raha matona noratra an'le boky ihany no hitako dokotera. Le Catherine Dilo? Eny dokotera. Manoratra tononkalo indrindra ao anatin'le boky izy ary le tavin-jiro misy jiro 3 mirehitra manazava azy mipetraka eo ambony latabatra akaikiny eo. Zany hoe an'le Catherine Dilo tompon'le boky ihany koa zany io tavin-jiro Eny professeur ka izay aloha tsy fantatro tsy nanampo mihitsy aho ka ay raha ihany ny tompon'ireo entana roa nividiko ireo ko. De naverina any amin'le nividianana azy koa zany le tavin-jiro any Stella? Tsy dokotera tsy naverako naveriny. Satria nahoana mademoiselle Stella? Satria tsy tsara le tavin-jiro. Tiany dada le izy sady tiako koa ary satria koa tsy mba nasiany mena olona to le boky io tavin-jiro io tamin'ny zanandray azy tsy na fa hoe mbola le boky nisy tononkalo ihany ny teneny hoe omeo amin'ny Mathieu sady nitraka mihitsy angezany jery dokotera na nisorony aza ny solomasony ary hitako fa tsisy olona nizaniza tao anatin'ny lefitrano fa i Catherine Dilo rery. Zany ve? Eny dokotera. Ka inona moa zany professeur no azonao anazavana n'izany zavatra mahazo anjanakay izany lasa dala ve ny zanakay? Soa Françoise tsy madame Françoise na eto maso ny zanako aza de tena sahako miteny aminao fa tsy adaly zany ny zanakao Ka inona fotsiny ara ny mahazo azy? Tsy mba nanao ohatran'izany mihitsy mantsy Stéphane zokoniko. Alohan'ny anambarako aminareo ny zavatra mahazo azy aloha de misy fanontaniana vitsivitsy tiako mba apetraka aminao reto madama. Eny professeur? Nilaza ianao teo hoe Stéphane zokony. Misy firenena damo zany ny zanakao Mianadahy izy professeur. Ary efa manambady io zokony lahy io mipetraka any Bruxelles. Firy taona moa zao i mademoiselle Stella teo azafady? 17 taona tompoko. De ono tsy misy zavatra hafahafa ny sivy teo amin'ny fotoana niteranao na hoe nitondranao voankazy? Fa nahoana nareo mivady mifampijery Ka zay indrindra professeur. Hoe ahoana zay madama Zany hoe tokony tsy hanana azy tsony ahy raha ny tena izy. Satria Satria nilaza le dokotera nampiteraka fa
tsy afaka nitoejazatsony ataorian'ny terahako any Stefan mandra-pafatoko. Fa sary-piterahana be nga ianao tamin'io zanako voalohany io ka. Didina professeur, arsaka maty mihitsy. Kanjo nanana azy indray tatoriana. Firy taona tateoriana ka? 12 taona ny elanelan'izy da. 12. Mitovy amin'ny taona ny fony izy nahita an'le fahitana voalohany nge zany. Eny professeur. Way, mety izy ifandraisany tokoa ve zany? Tsy fantatra aloha de toy izy ny tantaranao ary hoe madama? Teo amin'ny tondrako voankazo indray de nisy toe-javatra hafa nitranga ihany koa. Zany hoe tokony ho teraka teo amin'ny 10 volana tory renjaza be vokany zanany faharoa rehetra mantsy. Fa tsy teraka teo zany ianao? Tsy teraka teo mihitsy professeur. Fa firy volana ny kibonao no teraka azy ianao ka? 12 volana katroka tsara ny kiboko niteraka ny Stella professeur. Ka hatramin'ireo sazy famahy nanaovako fisafony na ireo dokotera nanaovako ekografia sy nampiteraka mihitsy nge professeur e. De nanahoana nefa ny fisafona sy ny ekografia tamin'izany? Tsy nihetsika ny zaza tao akiboko raha tsy efa teo amin'ny 7 volana am-boka. 5 volana ny kiboko vao hita fa hoe vavy. Fa tsy narary ianao? Tsy narary tsy naninona mihitsy. Ary izay mivady efa nanafa tsy maintsy ho didiana indray. Indrindra nge vao tsy teraka teo amin'ny fotoana tokony haterahana normal. Fa tsy misy fahasarotana ohatran'le voalohany zany ny fahaterahanao tamin'iny? Tena tsy nisy fahasarotana mihitsy professeur. Zara raha nihetsy-jasako de latsaka ara-dalàna izy. Tsy afeniko anao professeur fa zay efa nanapo mihitsy fa hoe ho sampona ny zaza kanjo teraka vavikely mafatifaty ihany zay. Marina tokoa aloha. Zay ve zany ny zavatra tianao fantatra professeur? Ary teo amin'ny fahazazany ka tsy misy zavatra ohatrany hoe hafahafa? Tena tsy nisy mihitsy tompoko. Afa-tsy izay hoe teo amin'ny 12 taonan'izay de normal ohatran'ny zaza rehetra ihany izy. Fa misy fanamariana kely fotsiny professeur. Manonofo miteny zany izy io ndraindraiky. Zay ihany? Zay ihany professeur. Ka ianao ary ah? Raha arak'izay fitantaranareo rehetra azy teo zay de tsy adala hoe marary saina akory ny zanakareo e. Fa manana don hafa kely izy, tsy toy ny olon-drehetra. Zany hoe professeur. Don vitsimpanana satria iray ao anatin'ny arivo angamba ny olona manana azy io raha misy eto tany na ray alina. Don? Eny e, fanomezam-pahasoavana toy ny hoe mpaminany ihany na mpanasitrana ary le izy fanomezam-pahasoavana voajanahary hafahafa. Médium ve professeur? Tsy de médium, tsy médium mihitsy e. Ny médium de olona miatso fanahy. Mifandray amin'ny fanahin'ny olona efa maty na tsy hita maso any de manatona azy mihitsy ny olona mba hijery na hoe anontany zavatra azy, pouvoirany azy. Ary misy anarany reny fa ny any mademoiselle Stella naturel le don. Ary mario tsara fa momba ny fiainana zany de hafa mihitsy. Tsy tokony hiteraka tsony ianao nefa nitoejaza azy indray 12 taona tateoriana. De teraka indray izy ny 6 Desambra 1709. Zany hoe teo amin'ny 6 volana 12 amin'ny taona volana Desambra. Eny tokoa, zay marina professeur. Niseho teo amin'ny fiainana indray ny fahitana voalohany teo amin'ny 12 taonany. Zany hoe miasa be eo amin'ny fiainana zany ty marika 12 ty ary misy dikany. Zany ve professeur? Raha ara-baiboly aloha ny marika 12 na ny 12 isika kristianina mahafantatra baiboly daholo de isa masina ihany izy io mitovy amin'ny 7. Fa ny 7 isa feno, ny 12 kosa milaza vahoakan'Andriamanitra. Raha tsy laza fotsiny aho hoe 12 zao nisan'ny apôstôlin'ny Kristy, 12 koa ny volana, ny janoary hatramin'ny desambra io, de 12 ihany koa nisan'ny fokon'ny Israely, ary 12 nisan'ny andro farany, sy ny sisa e. Fa tsy hoe anao doktrina momba an'izany no atonga avatsika eto angamba e. Fa tiako fotsiny manazava aminareo fa
itony asana itony de tsy maintsy mifandray amin'ireo siansa na fianarana mistika na surnatural indraindray satria marary entina zany eto mazana de olona hafahafa mety hafahafa fiainana fietsika fiteny na ny fomba ohatroatra zany mahagaga zany de ohatran'izao anareo zao koa ka mahatonga andreo olona manodidina azy na reo fianakaviany kilasy azy hoe olona dala vetrany satria tsy mitovy aminy fa ohatrany hoe hafahafa eny mialatsiny professeur fa noho ny tsy fahafantarana moa de mamosavy vetrany ny eritreritra sy ny saina eo anoloan'ny toe-java-mitrangako eny tsy manome tsiny anareo fianakaviana sy ray aman-dreny noho ny tsy fahalalana tokoa fa ito masony mademoiselle Stella aloha zany de milaza hoe tsy adala hoe marary saina akory ianao fa manana fiainana hafa voajanahary tsy toy ny anay fotsiny manana don de ono a professeur inona marina zany le zavatra mahazo anjanako misy teny mazava azo amaritana ny sehon'ny zavatra toy izany ve zany don zany misy de misy tokoa Andriamatoa Gabriel psychométrie le izy io no ilazana azy ara-médikaly psychométrie hoe professeur eny ny atao hoe psychométrie de mahita fahitana le olona na vision rehefa mikasika zavatra anankiray fa ahoana reny mety mahatonga an'izany professeur zao le izy satria ho zavatra raisin'ny olona andavanandro ampiasaina lava matetika io monsieur Gabriel ohatra hoe reny seza ipetrahany reny na fandriana torina isan'andro ohatra na zavatra ray tsy foy na ireketany fo de misy énergie surnaturelle izy reny charge d'énergie surnaturelle zay no azo ilazana azy zany hoe hery le izy force normale spirituelle zay tena tsy azavainy zany ve professeur zany mihitsy ka zava-marina ary tena misy zany science psychique moa le izy mikasika ny conscience ny fiainana ara-tsaina sy ara-panahy ka rehefa tsapainy de mahita fahitana izy de mety tsy ho afaka amin'ntsony fe zany professeur le izy efa voajanahary le izy io le efa nambarako teo hoe don aminy mety hoe ho afaka eny any fa mety tsy ho afaka mihitsy koa mety hoe mandrak'izay ka mety hitera-doza ho azy ve aloha le izy professeur hoe hitera-doza raha sendrainy amin'ny toerana tsy azo antoka izy misendran'izany fahitana zay angamba ohatra hoe eny amoron-drano na eny ambony tohatra avobe na eny afovoan'arabe katorana na tsy mahetsika de mety ampidi-doza ihany aloha nefa mademoiselle Stella efa mandrian'izany zao ka tokony tandrina izy tsy ohatra hoe tsy andray na hitsapa zavatra eny amin'ny toerana ohatroatra zany mba hisoroana an'le fahitana mety trangany loza fa ny eo amin'sainy koa professeur mety hisy vokany na fiatraikany ve zany io ndray arakaraky ny fandraisany an'izay zavatra hitany aleo izy mihitsy no anontanitsika amin'ny vatany ona mademoiselle Stella eny professeur mampatahotra anao ve ny zavatra mahazo anao ka hatreto aloha tsy de misy mampatahotra na de misy an'izay raha be hitako izay aza fa ohatry mampalahelo ahy fotsiny ary mahaliana koa le izy tsara aloha rehefa tsy mampatahotra fa mba lazao aho hoe inona le fahitana hitanao voalohany fony ianao vo 12 taona le sakanay professeur sakako le izy na inona io sakanao io ka tsy hitana le any ny ariva sy ny alina tontolo de na lahelo be ny ampitso maraina ndraisiko le lovia fanomezana isakafo azy de nieritreritra sady lasa saina be tamin'izay toerana mety misy azy de teo nitrangan'ilay fahitana tampoka voalohany inona ny hitanao somary manjavizavy izy le izy fa hitako tsara ihany aloha le sakako maratra be sady mitsitro eo ambonin'le hazo ray zay aleo toizako ndresaka professeur eny arao tantarainy ahy tamin'izay le zavatra hitany de lasa nitady somary lavidavitra kely ny tranonay ny misy an'le hazo maniry teo apototry ny vatakazo ray lehibe tokoa no nahitako an'ny sena zay no anaran'le saka maratra be ary efa maty ka ohatr'izay zany ny zavatra mety hitrangy
zay zavatra eritreretinao mafy ifatoan'ny sainao sy ny fonao na zava-dehibe mety misy antony ka misy zavatra raisinao mikasika an'izany de miseho le fahitana na vision. Endre professeur, mazava zay fa leo angamba angatadalana aminao zay aloko. Eny ary mena lalana nareo telo mianaka. Za eto foana raha ohatra hoe misy ilanareo ahy. Misaotra professeur, de mandra-piona velomy ianao. Ya, velomy nareo de mahereza mademoiselle Stella. Misaotra professeur. No ny tonga tany an-trano de henoko ny fandinika mangina tao an'efitrano tata Sineny. Za kosa zay vao tena lasa neritreritra sy tonga saina. Anahoana tokoa ny fiainako, ny hoaviko. Sampy narasamy olona ve aho? Rehefa nandinika ela koa de tapaka ny hevitra fa tsy andraindray foana ny zavatra rehetra hitako aho. Ilana amin'le fahitana. Ary koa raha zavatra mety hanaitra n'ireo ray aman-dreniko dia ho afeniko amin'izy ireo raha mbola azo afenina. Toy ny fanojo ny eritreritra izy dada fa hoy izy tamiko mivoaka avy tao an'efitrano tao hoe Stella! Ahoana izay ry dada? Avy kely ianao anaka. Zao Ien dada? Raha ohatra tsy tianao ny nimerenako an'io tavon-jiro io de miangavy ianao tsy andray azy itsony manomboka an'io. Raha tsy zany de voaterateloka any koa io. Tsy ry dada. Ka atao fiaraka. Manome toky ianao fa tsy andray azy tsony. Eny ary hitako eo zany. Eto izany koa izay zavatra hitanao eny rehetrarehetra eny na ny ampianarana na aiza na izy. Endry dada. Ny sendo tokana no lasy dada. Ho vita sy voatandrona foana venefy zany. Ny tena miara-monina manolona sy mifanerasera amin'ny olona maro be. Asa rehefa teno avy no anambara azy. Stella, mba indramiko kely ianao androzaka an'ity taratasy ty any am-positra. Taratasy ho andry Stefan io. Mino fa taratasy mitantara ny zavatra nahazo andray izao io. Na rehefa mirava avy mianatra aza tsy maninona e, lalanao ihany iny. Endry neny a, tsy maninona fa into aty ary. Amin'ny 4 sahady ve? Vetivety izy zany. Sakoatra ny lina be tamin'le taranja simy teo ka tsy hitahita kory ny lera. De efa mirava zany. Aleo orona ny fitaovana dia andefa mbola hiposte an'le taratasy neny aho. Aiza moa zany ny lalana akaiky? Lalana Chandy sa lalana Dupré raha ho any amin'ny positra miala eto? Lalana Dupré ngambe. Oay, itsy aloha itsy ve le mpifarobokin-trano azo maintsomaintso ny lazainy dada? Tena io mihitsy le izy ka andraso hoe tena tia mihitsy. Mivarotra zavatra be dia be isan-karazany izy. Tavon-jiro, boky, boaty maromaro sy haingon-trano isan-karazany. Tapy koa dia famantaranandro. Ro ny entana vitsim-panana eny an-tsena nefa tsy dia hita firy intsony. Tsara daholo. Ary eo anatiny io zany lera matopo varotra. Tsy mahita izy fa variana mamafa an'ilay latabatra kely io. Ary mbola io hitako mipetraka eo ambony etazera io le boky tonokalo ny Catherine Dulot. Andraso hoe dirako. O tompoko, mandrosoa ianao mademoiselle. Misy zavatra ilainao na malinanao anga? Jereo fa maromaro izy ireo e. Tsy tompoko. Zany hoe Ata Melodie no anarako. Faly malalanao ah. Ny andray Stella. Tsara anarana be ianao mademoiselle. Zany ve madama? Kintana mantso ny dikany hoe Stella ange. Ay ve. Ie. Ka inona no tao anao aloha ary? Zany hoe madama
saika mba hantany zavatra anao a. Momba ninona izay? Momba nitsy boky itsy. Aiza? Le boky literaturan'ny Catherine Dulot. Tsara be izy io a. Andrasa aloha andrasa laiky fa tena linanao mihitsy ny ao anatiny ao. Indrindra raha olona tia tononkalo ianao a. Tia jereo? Ie, tiako tokoa fa tsy aza tolotrao ahy iny ka tsy andray an'iny a. Afaka mijery sy mamaky ane ianao na tsy vidy azy. Eny fa iny jereo ataoko mirary ny vidiny raha ho anao. Efa hitako iny madama, efa nijereko iny. Taiza? Ka efa nividiany dada sy nentiny tany an-trano iny boky iny. Ary ianao zany le zanany lazainy hoe nividianany azy nefa tsy nahazoazo azy. De naveriny tamiko ty boky ty. Eny madama. Fa tena ahoana re? Nefa de tena boky tsara nge ty mademoiselle. Na za tsy de mpakafy tononkalo aza tena netany-po mihitsy namaky azoko. Aleo ngamba ho tsy ambarateloko samyreriny tsy nitazonako azy. Raha sitraka ao. Eny ary le tavonjiro nefa tsy naveriny fa nitazominy. Eny madama. Nitazominay tokoa le tavonjiro. Fa momba andreo zavatra roa reo indrindra no tiako anontaniananao Ty boky ty sy le tavonjiro ve? Ie. Olona iray ihany ve ny tompon'ireo sy ny varotrandreo taminao Eny mademoiselle. De iza? Fantatrao ve? Monsieur Gaspard no anarany. Laza fa olona lavilavitra izy ary mila vola mafy satria tsy ireo ihany ane ny zavatra namidiny tamiko fa maromaro sady tsara be daholo. Toy io vazy eo arinanao io koa zao ohatrany tany aminy koa raha tsy diso Dia izany? Inona no matetaitra anao sy atakatahanao toy zao vazy ve de anaikitra? Tena tsara tarenga io vazy io mademoiselle. Vazy porcelaine vita sinoa io. Tsy fahita firy io jereo anena ny sary aminy azy Raha za aloha ny tovavy mbola tsy manambady tsy amelako io. Fanaka tsara nanana ao tokantrano reny mademoiselle Stella. Marina izany. Ary tsara vitana mihitsy satria tsy de lafo loatra ny varotany azy tamiko. Asa poritra be tamin'ny vola tokoa nga iziko. Monsieur Gaspard moa ianao teo le anarany? Ie, Monsieur Gaspard. Ary sao de hoe Mathieu? Tsy Fa nahoana no Mathieu? Mba eritreritra ihany iny ka lasa ny vavako fa azafady. Tena Monsieur Gaspard mihitsy ka. Gaspard Frest. Izay le anarany manontolo. Nanao taratasy ara-dalàna tamiko mihitsy mantsy izy tamin'ny varotany an'izany Fa ohatran'iza le olona azonao lazaina ve? Raha ny taonany aloha eo amin'ny 50 eo. Lava izy de ranjanana. Misy volombava. De efa ela ve izy nivarotrandreo entandreo taminao? Tamin'ny taona 2790. Efa tamin'ny 7 taona lasa? Ie, efa nivarotra teto tamin'izany. Mbola tsy maty ny vadiko fa efa nanomboka tsy salama be izy tamin'izay. Tsy fokona midy ireo entandreo fa saika ho tazomiko na de tsy niteraka aza. Maty anefa le vadiko tatorina. Sahirana be satria lany vola be tamin'ny tsaboana azy. Namidy daholo ireo entanay sarobidy. Volamena be de be. Volamena? Ie, nanana firavaka volamena betsaka ihany nangoniko hatrany sasany fa ny sasany namidiny Monsieur Gaspard tamiko koa niaraka tamin'ireo. Nivarotra volamena taminao koa ve izy? Ie, saingy efa tapitra lafo daholo afa-tsy tia rojo ety ambozonako tia rery sisa tavela. Tiako de mba nanaovako izy tia ho ahy Tsara kosa izany ko. Sady misy vatony kely mandravaka azy misy anaranay ihany koa ao ambadika. De elle angamba an'ilay Catherine Dulot tompon'ny boky ihany ty. Navelako teo fa metimety amin'ny anarako hoe Elodie ihany ny DL. Raha raisiko izany zao indrotsy volamena de mety na koa no hitranga. Vao haingana vao tapa-kevitra hivarotra reto entana sasany reto Ireo koa sisa farany tamin'ny Monsieur Gaspard de izay io boky io. De io vazy io de retsy haingotrano etsy amin'ny etagera ambony retsy de ty rojo ty. De misy tapira izay koa fa nampiasaiko any an-tranoko ao ambony ao.
Raha ny fijerinao an'le Monsieur Gaspard nefa olona mpanana ihany ve? Eo ihany izy ka. Nefa dia mivarotra fananana sarobidy toy izany. Izany lazaiko anao izany e. Mahay mambola hono izy ho a. Sady olona avilavitra be le olona. Avilavitra? Eny e, misaotra anao Madame Melodia. Izay fotsiny zavatra tiako ho fantatra fa mangatatalana aminao ary ahy e. Dia tsy mba nividy akory ve na dia zavatra iray aza? Efa nividy an'le tafinjiro re izay e. Eny ary e, mandra-peona ary Mademoiselle Stella. Veloma ianao madame. Tao Pantieu Picardie izay no mipetraka. Avaratry Paris io. Isan'ny zaza nampitainy dada sy neny tokoa satria zaza efa tsy nantenaina izy tsony aho no tonga tampoka teo amin'izy mivadika safinono keriny efaliana. Indrindra fa ineny. Tsy dia nanararaotra n'izany fampiatana be izany nefa fa mipetrapetraka ihany. Matomato-tsaina mbola kely ary ny toeran'ny fahendrena. Na dia nanana ihany azy ireo ray aman-dreniko. Asa no zale sampo na tsy mitovy amin'ny olona ve? Tsy fantatro. Hitako ny adina sy ny lamin-tsaina ireny eny ny taizà. Mandra-pahatonga ny andro nisy ny fahitana voalohany teo amiko. Nanomboka teo dia niferinaina sy ny asa saina eny. Tsy dia mba ohatran'ny dada. Tsapako izany nanafenina aza. Nalahelo azy aho. Ary nisy fotoana naniry mafy aho mba ho normalina toy ireo zana-bahoaka rehetra. Hanome n'Andriamanitra nefa via natoy izao aho. Izay no efa anjarako. Haneriko mitandrina tsara satria efa fantatro ny zavatra mety isehoany. Asa nefa fa arakaraky ny nangalako izany fanapahan-kevitra izany no toa vao maika koa nahaliana ahy tamin'ny zavatra naso aho. Tsy nahatafandro mandry aho. Nanitikitika ny saiko ary lasa nofiko mihitsy aza momba ny Catherine Dulot sy le boky. Indray andro alakamisy hariva. Orseria, misy mission kely ataoko any Amiens rapitso dia mety hariva be aho vao tonga. Andeha sao ve ianao? Rapitso mavo mangiran-dratsika. Tandremo tsara raha ny lalana. Soavadia izany dada fa izaho mbola matory amin'izany oro izany. Okey Kiseria, misaotra Ki Stella, endry tsara ianao a. Lasa matahotra dada e. Stella, andeha ho any an-tsena vetivety aho. Sa anaraka ianao? Tena kamperina eny fa zavadika. Aleo nararaotra tsotsotra aloha vazara izay mba tsy mianatra androany zoma. Eny ary. Andeha izanyko. Ie, aza elana eny a? Vetivety fotsiny aka. Raha ny tena marina dia tehijanona rery mihitsy aho eritreritra. Eritreritra le nofoko alina. Sady ohatran'ny somary marariko ny an-dohako noho ny torimaso tsy ampy. Ndroandro aho mantsy no nanofy an'le nofy. Tsy nitoy fa tapatapaka ka ela vao nahita tory indray torianan'izay. Nofiko voalohany dia Madame Catherine Dulot ihany. Mipetraka eo amin'olona latabatra iray lehibe ary misy olona iresahany. Tsy mazava amiko le resaka fa toy ny mifalifaly ry zareo. Nofiko faharoa indray dia Madame Catherine Dulot mitsangana moramora avy eo ambony fandriana sy mandehandeha. Dia mihodinkodina eran-trano amin'ny andro alina. Toy ny olona miasa saina mafy. Izany eo ihany fa le endriny tena nanaitra. Tena mahisy hiatsatra izy ary mahagaga dia toy ny olona raiky tahotra. Mierikerika toy ny mitady famonjena manodidina azy. Inona marina ireny tena mety ho dikan'izany nofy izany e. Ndeha karano ny an-dakozia aloha itelemako kankely an'ity fanavoaty fa tao manoro sirobe ahy ihany izany lohako izany ka. Iny zavy ny telan'ny fanafody sy ny rano iny ka andeha hiverina hiakatra any ambony nandalo teo andron'le kômôty misy le tavinjiro ka
tafatsatoka tampoka nandinika azy ela. Inona marina mistery finosiny Madame Catherine Dulot e? Maninona izy? Maninona no seho amin'ny fahitana sonofy? Teo dia toy ny tsy ny tenako ny baiko fa nisy hery hafa nanosika ninjitra ny tanako handray le tavin-jiro na dia fantatro fa tsy tokony ataoko azy izany. Tsia, ino ty ataoko? Madame Catherine Dulot. Stella tonga neny. Mbola matory anga ianao? Ie, somary mbola mitsotsotra ary neny a. Ohatra ny vizambizana. Ngamba samy misy anampiana neny? Ianao ary izany vizambizanako. Oko zao fa maka aina fa mila mitsotsotra zany ianao e. Eny tsy dia misy zavatra hoe manano sarotra toko nge ato e. Tsy te handangy aminy afa raha ny tena izy dia andinika rery mangina le fahitana hitako teo a. Rehefa tsy voatohatro mantsy le fetsiko teo ka nitsotra ndray sy amihina ny vody le tavin-jiro ny tanako dia nanona ny anaran'ny Catherine Dulot no vavako ary niseho le sary. Le sary efitra ny fandriana anankiray. Madame Catherine matory be, irery. Ny varavarana ny vomoramora ary misy olana nantona ny fandriana nitsaitsaika. Nanjavozavo ny endrika olona io fa fantatra ihany hoe lehilahy le izy. Dia nitoa ny fahitana. Madame Catherine taitra tampoka. Raha iny ondrika teo ambony tarehiny iny le olona. Farany dia tanan'le olona anankiroa na mihina ny tendany sy nanan-kenda azy. Teo nitapaka ny fahitana satria tsy zakako nijery ny zavatra hitako. Nahatonga nikikika tampoka sy nahatsiaro saina. Ary dia votsitra niaraka tamin'izay ny tanako niazona an'le tavin-jiro. Le maso Madame Catherine mivandravandra sisa tazako sy raikitra tato an-tsaiko. Ny sisy teo amin'ny fijeriny ny agagana, ny atairana ary ny tahotra. Mipetraka amiko ny fanontaniana ary manontany tena mafy aho. Maty ve Madame Catherine Dulot? Maty nikendan'le olona tsy fantatra? Asa? Tonga eto Valansa. Aiza moa ny ambasady eto zao? Hitsitrano volondavenitsy angambaka. Misy ny saina amin'ny Brezila io. Ary aloha hidiana tsara ny fiara dia andeha hiakatra amin'izay. Any amin'ny 5e étage ny birao alehako zao. Zay dia vita ny mission tatika. Tafiditra ny dossier ary azo ireo taratasy nilaina. Nahatradiny indray latsaka fa efa ny resaka itao. Mize itotoy verina ody amin'izay zany zao. Gabriel. Ohatray. Fa Denis ve ty e? Eny lesy a. Ary tena diny sady ny namana. Le ty e, ela ty zany a. Manao ahoana aloha e? Salama ka. Ka inona vaovao e? Anganareo aty no mipetraka. Hitanà, manao tournée kely fotsiny a tato amin'ny ambasady tato letsy e. Ay ve, fa mbola le asan'ny lahy iny ihany? Zeny e, mbola iny ihany ka. Ary laka, Belzika ve? Efa tsy antsony zao e. Zany Efa 2 taona le zao no nialana telo mianaka tany a. Ay kosa. Any avaratrany ndraika. Pas-de-Calais any Fruges. Raha azoko tsara dia any misy an'ireo ray aman-dreny lesany ve zany e? Any mihitsy ka. Nipetrahana telo mianaka ny trano hatramin'ny nahafatesan'izy ireo e. 2 taona lasy zay. Fa maty ve monsieur Clever mivady ry ty? Maty andro ray ny nahafatesany. Na alina ray angamba ny marimarina kokoa e. Zany ve? Maty nisy namono izy mivady. Mpangalatra tafiditra tao an-trano e. Marina ve ty zany Eny,
indrisy mantsy. Fa hono alitiry teny fa ngamo tsy nisy olona niara-mipetraka tamin'ny zareo kosa tao ka. Nisy de nisy tokoa ka izany arako. Monsieur Simon sy madame Margot vadiny fanotoraniny tamin'ny gazy talohan'ny idirany de tsy naheno hoe. Quel malheur, de tena mampalahelo lesy zany lozany zany ity raha araky ny ankety misy tela izy ireo. Be de be ny entina sarobidy very tao, tsy hita tsony zay atao. De hono ity de tratra ve nefa ireo olona namono reo Anankiray ohatra ny adaladala zay ny tratra. Mety ny raitsy-kombakomba tamin'ireo jolahy angamba fa nahatratrarana entana sasany zany ireo tena izy moa tsy hita popokatra amin'izao. Tena lalina lesy zany ka mampalahelo lesy zany mampalahelo nefa atao ahoana moa vao 5 taona lasa zay no nahafatesany ramatoavadiko de izao ndray. Izany tokoa lesy tamin'iny tokoa moa zao ny onantsika isy alafarany ary hono ity efa lehibe zany zao izy menada. I régime nefa 15 ans. Rono ality izy Stéphane ve efa niteraka? Ohatray efa ray zao ny zanany fa mbola any Bruxelles any izy izy tela lesy no aminay mivady eo zao vavy be efa 17 taona. Kosa fa nahoana hoa ianareo telo mianaka raha mba maka vakansa kely any aminay any na de 15 andro fotsiny aza. Olty tsara aloha zany fa amty asako ty kosa ve letsy mba maka congé ny ankizy zao vakansa afaka ray volana. Asa andraso aloha ho hita eo ihany raha mahazoto izy mianaka kosa aloha misy trano azonareo ivatanana tsara any vao ny alana mpanofa vao aingana koa mantsy le iziko. Kosa tsy lavitra ny misy anay eo mielanelana 500 mètres eo angamba. Eny ho hita eo letsy zany andraso fa ho resahako izy mianaka de miantso an'lahy ihany tia ny numero ako aloha ve tsisy atahorana intsony zao fa efa be trano ny manodidiny. Misy braon'ny gendarmerie koa Astel tsy lavitra eo. Tony orina vao aingana angamba izy io sady tsara ny rivotra. Eny aka lesy miantso an'lahy fa aleo atao hoe afaka rona 3 andro zay ve? Eny ary veloma lesy bon voyage de mampamianga any. Eny letsy atorako zany ko de misaotra. Aiza moa le tsena ty eto ka io fa efa mivo. Ody Madame Elodie. Mademoiselle Stella. Eny tompoko. Androsoa ianao ka inona ny vaovao mademoiselle? Saika mba hisy zavatra ifanarahako kely aminao raha mety. Inona no tianao ifanarahana amiko? Lazao fa mianao anao raha zavatra mety asoa asy ianao ve maninona moa? Zao ilaiko ihany le boky. Le Catherine Dulou ve? Ie. Tsy maninona mihitsy ka ny vola vidiny koa ne fa nomendry anao ihany tsiny Tsy andovola vaovao aka. Anome ny vidiny aminao ihany fa tsy maninona ka. Tazony zay efa nafoy ny dadany menanao fa efa anjaranao iny. Misaotra indrindra ary mademoiselle. Tia le boky andraso fa finosiko de iny. Andraso aloha tazony ihany aloha le izy satria tsy iny ihany ny vidiko fa vasiko iny zany ve? Eny madama. De zao finosy tsara daholo de aprimy tsara ao aminao ihany mandra-piveriko makazy. Mety ho elaela fa aza manahy ianao tsy maintsy alaiko ireo ka. Aza matahotra ianao mademoiselle fa ataoko tsara tahiry tsara matokisa ianao de tandremo ianao miteniteny amin'le dadako raha sendra mahita azy mety mbola andalondalo hividy zavatra eo mantsy izy. Tandremo mihitsy sao de miteny hoe teto any vidy an'le boky sy ny vazy matokisa ianao fa vehivavy lehibe ange ty afaranao zao ty. Misaotra madama. Andraso ty ary ny volanao zay fa lasa fa malafosa be de veloma Dada, ai tonga dada. Tonga soa. Misaotra manao any dada. Bonjour nareo mianaka. Salama zay ka. Salama tsara. Salama tsara. Tsara zany. Nanahoana dia nandada tany Valence? Nandeha tsara
vita daholo niraka nampanaovina tany anaka délégation any eny tany any ay ve de zao nyfanena tamin'ny Denis aho tany fa tany izy mianaka Denis zay no Denis Clever dadan'ny Régine le namako ay ve de ahoana de aiza hono Régine ka taiza foana hono ry zareo izay elaela zay totra tsy mba nandrenesana vaovao mihitsy ange efa manambady ve Denis to tsy mbola manambady isika de toy izao ny ndesany tany de izay oe raikitra dada vakansa ny kala zany tena te ahita Régine amin'ny asany dada ahoana de maka congé dadako herinandro natapabolana ahoana zany ry Françoise ka Stéphane ange mety ho avy eto andray roviana tsy fantatro fa zaniko ka vakansa ane mbola afaka ray volana raha tonga alohan'izay izy de tsy maninona so aleo aloha iantso azy de ho hitantsika eo d'accord allô Denis manahoana Gabriel salama tsara letsy ka inona vaovao ary momba n'le vakansy ay ve ka eny sa tsy asabotsy 2 septembre zay ny tonga any de mody ny 15 na 16 tapabolana ihany lesy ny congéako okay are merci letsy Régine ny ato efa tsindry ndony ery te iona amin'ny Stella hony ka masabary mainty kosa lesy zanitro ho tafahoana ny tisiny maniny eny are ny trano efa voan'ny Margot isan'andro mihitsy mba hidiran'ny andro ony okey letsy zay zany fa velome mandram-piana lesy mbola mandalo farany amin'ny ampianarana moa ianao Stélane io ka zao za andeha hanao bazary ny tena hoentintsika andeha amin'ny sabotsy fa zao mbola misy tsy azo mantsy de ianao zany mety ho tonga alohako eo sa hoana angamba de tonga de mba halamindamina eo izay entana manokana ilanao rehetra any endrineny ka zay fa lasa roa ndao ary Madame Mélodie oaiko zany atarako marina azafady fa za ihany manahoana ianao salama tsara fa misaotra tonga akan'lentana Madame Mélodie oay tiako raha ataonao anaty carton le vasy de alatsako ao anatiny eo koa le boky kely azafady re tsy maninona mihitsy ka asako re ty are efa tsara fony tsara iny misaotra anao hoentiko taksi mantsy izy ty fa somary maimaika ihany ako veloma ary ianao madama veloma ianao mademoiselle sarika kely koa zany raha zanak'olona ary maninona ary ilay izy ny tsy mety mandray le entana mihitsy fa za foana anao sainy mikasikazy na nijery an'ireo entan'ireo aza de somary tazan-davitra daholo nataony ohatrany hoe anaikitra ireo mampime kely ihany aloha le zazavavy sady taitaitra de idiko tsara avy aty anatiny trano aloha sao de tonga tamiko eo neny zay ary sokafako amin'izay ty boritra ty vazy aloha leo tsokasiana fa le boky ihany raisiko moramora de ho sokafako de any amin'ny pady avoany ary ipetraka tsara eto ambony fandriana manokatra so menjerana mitsingidingidina tononkalo atolotrano madio zafikelyko raha tonga ny fotoana tsy maintsy isarahantsika de zao no anoteniko ny fiainana tsy ho vita mora foana tsy azo ankery na ditra ka ho lasaiko tsy ho afeniko
Eny. Oay. Io fa misy zavatra miseho. Misy zavatra miseho indray. Catherine Dulot. Mathieu. Teo miseho ny fahitana fahaefatra. Azo lazaina ho niniko natao ihany io fahitana io, tsy toy ireo teo aloha. Satria ny antony dia Liana te hafantatra ny toy ny tantaran'i Catherine Dulot. Inona marina mistera finosiny? Mety tsy misy nampahalalana nanatrika akory fa afa-tsy zarery angamba. Dia izaho, le olona tsy fantany ary tsy mahafantatra azy akory. Fa vokatry ny kisendrasendra fotsiny. Mety tsy ambaratelon'olona noho izy io. Ho hitako sary eo anoloana. Amin'ny lafiny indray tsy mety angamba ny ataoko fa mipetraka koa mifanontaniana hoe nahoana noho izaho? Ary nahoana koa no io olona io? Teno ilay psikometria ihany ve? Ny fahitana hitako teo dia Catherine Dulot manoratra indrindra io tononkalo vakiako teo io sady manonona azy ny vavany. Dia nivadika ny fahitana. Tovolahy iray miditra ny trano amin'ny efitra fandraisam-bahiny miantso azy. Ory nenibe o. Nivadika farany ny sary. Madame Catherine midina ny tohatra. Gaga sady faly nahita an'ilay tovolahy no sady namaly hoe Mathieu. Tao anaty fahitana dia tazako mazava tsara ny endrik'ilay zazalahy nijoro teo am-baravarana. Eo amin'ny 12 taona eo. Mainty ny volony dia somary marirandrirana. Misy itovizana be dia be Madame Catherine ny endriny. Ino izany le Mathieu zafikely ny asainy omena an'ity boky ity? Indrisy anefa, mety tsy ho hita mandrakizay intsony ity. So dia izy ihany koa sary mivarotra azy. Rehefa tena nieritreritra dia tsy ho izy mihitsy. Fa ahoana ary nahatongavany ity boky ity miaraka tamin'ireo entana be dia be tany an-tsena? Fianakavian'i Catherine ve? Maharary indray ny andohako fa aleo aloha atao tsara piriny reto tsy ho hitan'olona nizanizy. Régine. Ahoana izay ry papa? Tsy maintsy ho tonga anio ny ireny olona ireny Ry Stella ve? Eny re. Oe! Nefa himaty koa ho avy amin'ny train amin'ny roratoraka-andro eny amin'ny garany io. Dia ahoana? Dia ahoana fa mba mifanamboatra kely tsika e. Mifampizara. Himaty tsy maintsy tsy hainaina fa tsy tadidina ny lalana. Izay le mesazony maly iny. I papa zany mihitsy anazy? Aha, ianao ka. Ianao mihitsy. Le tsy Régine, tsy fiteninao. Azafady papa, fa maninona nefa raha Simon e? Simon sy Margot miasa be anio e. Simon hibata ny entan'ireo vahiny sady andaminazy. Margot hikarakara ny sakafo hariva. Ho hitanao foana ny Stella fa inona ary mahamaika anao eo e. Tapaboly anane izy no ety e. Ianao fa zazakely indray ry Régine. Eny ary papa. Zao mandeha bisikleta ianao makany amin'ny gara. 10 kilometatra io, vitanao tsara. Dia rehefa miverina ireo menada mandeha taksi. Zay? Okay papa. Dia lazao Stella fa ho avy eo ary sendra tara. D'accord. Zay fa ho any amin'ny vilona vetivety aloha. Simon Ena ramose? Efa voalaminao daholo ve ny efitra tany avaratra? Efa voalamina ka. Fa araka ny teninao, reo entana taloana findrany ambany lakavy, reo no tsy nisy nitsehako fa najanoko ao ihany. Eny e, ireny moa maninona.
any anaty lakavy any elingelandry zareo fa ireo teo andavarangana no niteneniko. Entan'ireo mpanofa taloha tsy nalainy mantsy ireny. Efa nesoroko nampidiniko any daholo tompoko ka. Eny are. Margot. Ahoana Ramsay? Akoho no atao sakafo rahampitsatoandro fa ho asiantsika sakafo aty ny vahiny, ataovy farsi. Eny Ramsay. Azay fa lasa vetivety aloha. Mandra-piona Ramsay. Zay Régine, aza vao amin'ny maty fa tsy afaka maka azy any noho ny fiarako miasa. Eny ary papa. Tonga ihany tsika la. Iry aloha le tranon'ny Denis zany raha araka ty planeto ty Tena mahafinaritra kosa ty mahatamana ihany raha izao ko. Tena tsarako. Tena tsy androko iry izay tanany Régine. Ho hitanao tsy ho ela izy fa aza matahotra re. 12 taona de 10 taona nge izy ny eo nafaran'izay roa Le izy naka-rivotra kely tany amintsika taoriana nafatesany mamany. Tokoa moa. Tapa-bolana koa izy nijanona tany amintsika de nalainy dadany aro. Nalahelo be ery ianao taminareo ny saraka. Izy koa aza mba nalahelo be. Zay de tsy nandrefa vao momba azy tsony arato zao. Ka nahery ny voyage ny findrafindra be kosa nery zareo io Monsieur Denis io andavarangana efa mitazana io. Iny fanidina ny tsenantsika. Arabaina fa tonga Soweto Rasori iny anareo telo mianaka. Rasori? Izay no anaran'ity tanànantsika ity. Misy ny tranonao sy ny anay ry atsimo ry. Manahoana letsy manahoana nareo? Manahoana Monsieur Denis? Manahoana Dadany Régine? Salama tsara fa ianareo manahoana Vizaky ny dia zay lavitra ihany iny ko. Iza kosa letsiko indroa andro sy indray alina mandeha fiara foana fa eny tsisy mampanafy fa zatra milongy letsy So ihany aloha fa ny fandimby nitondra fiara zay mivady. Marina zany. Aloha mandrosoa ty an-trano are. Ato ny tranonareo efatra, 2 ambony 2 ambany. Kosa. Aleo ny entana ho tao amin'ny Simon. Izy tokoa aloha ny Simon Ono alo ty, le olona mipetraka tamindreo ray aman-dreny lava zany ireo Simon vahintsika. Eny Ramsay? 12 andro fotsiny. Indrisy. Monsieur Madame Gabrielle ary Mademoiselle Stella. Ela kosa ato izy de fa eny ianao manao hoe indrisy fa mbola be reny ho sisy fa faly mahafantatra ny Simon aloha zay. Faly mahafantatra za koa torako zany madama. Monsieur Denis fa aiza kay Régine? Ay tokoa Régine. Efa tsy andriny mihitsy atra anaty fiara io manontany foana. Régine koa torako zany ko. Ho avy tsy ho ela izy aza matahotra. Mbola lasa nitsena ny zokony any amin'ny garany izy. Maty moa ny anarany? Ho avy androany koa ne. Andefa mesazy afako maly. De hoe tsenaina fa tsy tadidina ny lalana. Fa onolo ty fa mbola tsy taty mihitsy kosa isika. Efa taty fa taloha efa ela be fony izy. Asa 12 na 14 taona no pakaty amindrenibeny izy. Kosa. Tsy nifankay foy mantsy izy mianaka Izy ndray lasa stage kelikely zahay nifindra taty. Rano maso avozona ny azy tany na andrefa maty ny renibe sy ny rainibeny sady maty tampoka koa tamin'io. Tsy afaka niala mihitsy fa tao anatin'ny examen pratika tany amin'ny dezaka be tany anaty lanezy tany. Palahelo lesy zany. Fifandraisana tapaka, ny fifamovozana ny katso. Efa voalevina ny ray andro aza ny ray aman-dreniko nevo eny ny nafatesany. Tena nalahelo kosa izy raha izaniko. Zandray ny kitako teny hoe nahoana hono tsy natao azalambony ny olomeloka nefa inona moa tsy efa natao. Izy Simon mivady ireo nahita tsara. Eny lesy atao ona lesy fa zavatra efa lasa moa zany fa mahereza lesy. Mahereza Dadany Régine. Misaotra anareo io ny frizidera mbola misy sakafo azo hoanina tsara Andray. Fandrapitsatoandro manasa anareo telo mianaka zay. Ohatry 5 mianaka moa zany sakafo any an-tranonay Tadinareo ange de tena misahirana loatra Dadany Régine. Inona masahirana an'izany Madame Françoise? Zao lesy zay koa mba efa mitondra vatsy misy ihany ange. Azonareo hoanina eto mandritra ny tapabolana zany fa ny anio sy ny ampitso aloha de any aminay.
Misaotra betsaka le sy ary misaotra indrindra. Izay ngamba ny taksi mitondra azy da oka aloha hoe ie izy mihitsy ary tonga dia nasainy najanony sofera teo anoloan'ny tranonareo a efa tazana ngamba ny fiarany lako. Izany tokoa ngamba lesika. Régine, Stella, jereo ange reto fiazakazaka izy roa mifampitsiny manahoana kindry? Salama tsara kiza fa ndry manahoana? Zao faly be mahita ndry zao kia. Zao ndray ve ki vao niona hita kiko. Ndry dia tsy miverina tany aminay intsony? Tsy afaka kia. Zaza tena nalahelo beko. Manao mady mizelona. Izy akio maty zokla. Izy ny Stella ary mata. I Mathieu ve? Fangai fa fantatry ndry izy. Mathieu? Ie, Mathieu ny tena anarany fa foezina hoe maty. Neny be kate ihany miantso azan'izany hoe Mathieu izany foana. Kate? Kate? Teo dia toy ny mihodina tamiko ny tany aman-danitra satria tena Mathieu mihitsy tia manoloana aty. Dia le zazalahy hitako tao anaty fahitana. Le zafikely madame Catherine Dulot. Kate, Stella, fa manina ndry? Tsy manina ka. Tafaraka indray ny samy tanora dia manadino lehibe a. Manaonsy? Papa. Manaonsy eo a? Salama tsara ka. Ary nanao ahoana voyage? Nandeha tsara tsy solana iny. Ay, ary mandrosolo aty fa manambahiny sika. Efa nitantarain'ilay zinona teny ambony taksi nge zany. Simon, teneny ny chauffeur taxi a. Aseverosiny ery amin'ny trantsika ny fiara dia misy etany Mathieu dia apio izy midesarge azy. Patron. Ary mandrosolo aty Eny tompoko. Izy no Monsieur Gabriel Ardin dia izy no François Ardin vadiny. Tsy mbola fantatra lamo izy ry Gabriel? Tazako lavitra fotsiny izy le teny ampandevenana ny reniny tamin'ny teny amin'ny fasany. Zaho aloha tena mbola tsy mahafantatra azy mihitsy. Zaho efa nahafantatra azy tao anaty fahitana. Tena izy mihitsy fa tadidiko ary fantatro. Izy kosa no Mademoiselle Stella zanavavy. Sa efa vita tao ivelany tao ny présentation? Ie. Efa vita mihitsy. Angamba ifanaraka tsara i maty Stella fa samy mpankafy tononkalo a. Literatiora koa ohatr'izay ihany. Izany tokoa moa. Ohatray, feno boky any aho ohatranonay ao Tena sahala mihitsy le tsy izany ndreo a. Dia misaotra an'Andriamanitra aloha fa nampioniny eto izany sika mianakaviko. Tena ohatrany hoe ny fanojo tokoa aloha nahatongavanay efa mianaka eto Rasoria Ohatran'ny fanojo a. Sa manokana dia tena zendana ary tena nianahana. Zao ve ny lahatra sa ahoana? Fa inona ny dikan'izao hoe? Fianakavian'i Catherine Dulot zany reto. Fandao aloha tsika tery mianaka mba hody amin'izay aleo koa ny vahiny mba hiala sasatra fa vizana. Sady ohatrany mbola andamy manentany koa izy ireoko. Vao eo koa nery izy ny tonga. Papa, anampy an'i Stella. Tsy Régine. Avelao re izy hijanona raha te hijanona. Ao ariva ny andro. Aleo raha pitso milamina tsara. Andray kosa. Ery ambany roserie zao tsisy panelingelonako. Sady misy W koa io. Sady misy ilako anao koa ny any an-trano e. Izay fa tafandrimazo daholo no nareo e. Tafandrimandro tompoko. Tafandrimandro koa nareo telo mianaka dia misaotra lesy Denia. Inona moa ny isaorany. Raha misy zavatra ilaina dia afaka miantso e. Eo koa Simon sy Margot disponible raha misy ilana azy. Okey letsy Denia. Zay fa rapitso e. Rapitso zany letsy e. Tsy mahita tory any alina iny. Ampion'Andriamanitra sy ny lahatra mihitsy feza izy ireo fianakavian'i Catherine. Sa zasy Mathieu? Dia inona ny tian'Andriamanitra ataoko ao anatin'izany? Ny anambarany zavatra hitako sy fantatro tao anaty fahitana ve? Maty ny finoan'ilay olon-dreo ny ray aman-dreniny izy io teny hoy izy tamin'ny dada. Maty ny kendain'olona koa nahitako any Madame Catherine tao anaty fahitana. Saingy tsy hitako ary tsy fantatro ilay olona namono azy.
tena lasa ny saiko. Hitako gagagaga sy nijerijery ahy maty eo le omaly ariviny. To lasa saina manontany tenako izy. Ary na Regina koa aza somary gaga. Nareno avoaka ny ampitso hoe. Asa. Efa diva raina vao ny sotomy torofeno no fratsy. Tena natoroko ako. Fito sasany zao. Efa tamin'ny 4 maraina vao tena natory roneny. Reo mbola tabatra reo ny sakafo ary. Ary dada lasa izy. Vao tamin'ny 7 maraina teo isy Monsieur Denino ny fampitoana teoko. Ohatrany hoe lasa ny akandrefana any an-tsahana ry zareo ngamba. Ary Regine? Maneno ny telefonina mbola tabatra kely izy fa mba raisikely aloha fa mbola misy savony be ny tanako azafady. Allô? Stella. Regine, manao andry? Salama tsara. Afaka ndry amin'ny valo. Eo amin'ny tableau amin'ny roserie ny fotoana. Okiare. Zaho avy ao mifomatsy dia mbola misotro dite kely. Ay ve. Rehefa aveo zany. Yo. Mino fa Regine ndray zao zay izy mihitsy. Tsy andronareo roa mihitsy moa zany zay arainan'ny andro Zay mihitsy. Lasa roneny dia misaotra fa voaka Aza mandeha lavitra loatra ry amin'ny tableau. Salut ndry. Matory maraina lanaky ny dia. Tsy dia mifohatra zao akina izany aza fa ohatrany tsy dia nahita torok'izy ala sady nanofo ratsy foana. Nofo ratsy? Ie. Zaho koa aza indraindray manofo toy izany ao an-trano fa hono ahy sendra mba nitono ny vavanao fotsiny ve ny anaran'ny Mathieu sa ahoana ny nalalana azy. Nolazain'ny papa ve? Nefa izy tsy mpanonona an'izany mihitsy ohatrany efa adinay mihitsy azy ny anaran'izany fa dia efa verin'le hoe maty. Zany hoe lazaiko azy fa resa andaingy nefa tsy papanareo ka. Stella, fa misy inona hitako ohatrany tena hafahafa mihitsy ndry hatramin'ny maly ariva. Regine andraso aloha fa ty tamin'ity maty ary mitondra boky mihitsy manao mady mijery Stella? Manao ny maty fa maninona raha hoe Stella fotsiny dia vita finao manao nary Stella fa ianao zatra manonona foana hoe Mathieu fa hono ary Stella izy aloha ny nahalalano ny tena anarako Andriamanitro, ohatrany misy hery manosika ilaza amin'ny marina rehetra. Bokina poème ty etany laty mino fa aliana Stella ny ao anatiny io ka. Mahaliana daholo rehefa mety ho tononkalo sy lahatsoratra rehetra ka. Dia tena ho afakandro zany ianao mandritra ny 5 andro ijanonareo eto fa feno boky inge ao amiko dia amaky foana kosa ve fa tsy mba hoe miara-mandeha mitsangatsangana na ohatran'izany ka nahoana moa tsy afaka andeha hitsangatsangana tsika malalaka tsara raha teo koa ny fotoana fa jereo Stella nge ty tononkalo anankiray ty io ohatrany tiako be izy ty fa milaza fahatserovana lavitra. Andraso aloha any bebe anareo nga iny boky iny? Bebe anay? Neny be kate ve nitindry lazainy le mpanoratra tononkalo? I Catherine Dulou. Fa ahoana kay nafantaranao amin'ny bebe anay Eno nefa izy mbola tsy namoaka boky tononkalo akory fa nga izy efa fantatry ndrimo tsy eny efa hitako izy efa hitako tao anaty fahitana. Tena tsy azoko mihitsy nge zany Stella, fa maninona fa misy inona fa inona ny atao manindry? Eno fa misy inona tokoa la zao zay mahazo anao fa vonina eno nge zay menada tsika nike efa mpinamanatry ny ely fa misy inona teneno mokia
le fahitana tadidandrezina ve le nitantaraiko andrifono hafa eny taona tamindry le tany aminay reny. Tadidiko tsara iny ka le saka very. Ie, sy ondray le izy vao 2 volana lasa zay. Fa fahitana ahoana fa tena tsisy azoko mihitsy nge ny resaka reo mirahavavy. Tantara ho azy ry Stella zavatra hafahafa nahazo andria. De zay le izy. Raha azoko tsara zany de mahita fahitana ianao rehefa mikasika zavatra anankiray. Ie, fa tsy ny zavatra rehetra. Fa ahoana no mahatonga an'izany? Toy izao ny fanazavan'le professeur spécialiste nitondra ny dada sy neny ahy taorian'izay fahitana faharoa izay 2 volana lasa teo. Psychométrie tena saindray vao nahaino an'izany teny zany. Ka naza koa aza. Tena manana don hafa kely ngenao zany. Fa ohatrany tsy tiako le izy ka. Ndry, fa ahoana kosa? Tsy fantatro. Ohatrany teo normal toy ny ankizy rehetra. Tandrina be raha vao mahita zava-baovao. Sady le torana indraindray. Dia ahoana aloha ty hoe hitandry tao anaty fahitana ty ny MPKT. Hitako tao anaty fahitana izy i Catherine Tulou sy Mathieu tamin'izay fandroana izay. Zavy? Ino zay ny tonga de natadiaviko anao raha vao hitako ianao. Fa tamin'ny alalan'inona ry Stella? Boky iray nividiany tata ho ahy nentiny tao an-trano. Misy tononkalo vitsivitsy tao anatiny. Fantatry dada fa ho tiako le izy. Boky nosoratany bebeanareo le izy. Boky takan'inona zany ry Stella? Mangamanga izay le izy, bleu lavande. Sady manitra be le boky vao nisokafiko fotsiny de torana. Eno de niseho ny fahitana. Tena le boky neny be zay. Le boky nilazaina hoe omeny ahy raha misy fahafatesany. Efa nikarohany dada nefa tsy hitany mihitsy. Very niaraka tamin'ireo entana be dehibe angambany ka. Nisy entana vitsivitsy koa. Ary marina fa saika omenanao tokoa satria ny teny ny be anareo tao anaty fahitana hoe ahoana? Hoe omena Mathieu ty boky ty. De tao anatiny koa nisy dedikasy nisoratra hoe atolotra ho andreo zavikeliko miaraka amin'ny datinandro. Datinandro? Ovinja ny datinandro zany ka? Andraso hoe telo amby 20 Jolay taona 1770. Tena zay mihitsy ny datina noratany an'ilay tononkalo voalohany. Or Stella, aiza zao i boky io? Aza matahotra fa ao amiko ka. Netindry eo ve? Tsy any aminay verenako ny vidiana niaraka tamin'ny vazy le izy. Vazy? Ie. Stella, tantarao tsara ny hatrany voalohany hoe zava-niseho. Eno tantarao hoe Stella. Toy izao ary ny atomboany. Indray hariva nody avy niasy dada. De zay ry izy menadany tantara rehetra. Andriamanitro, tena mahagaga. Aza miteny mafy mandalo reny dada sy tatanareo. Tafaraka indray ny samy tanora. Manao ny dadan-dresina? Manahoana Stella? Efa miaraka amin'ny boky poème sahady. Dia ahoana ho sy dadanareo sy mamanareo? Ferinaina be niny. Izy zao tsy mbola mahafantatra hoe bebeanareo le Catherine Tulou na hoe ianao le Mathieu. Raha tsy efa miresadrezaka eo ry zareo? Mety tsy laza momba ny inona azo ahiny mihitsy aloha dada sy nenga. Sady efa nitantaraindry dadanareo momba n'le saka. Tsy misy olona nilazako momba n'izany mihitsy.
Ny tena haiko nge zao de raha sendra maray zavatra amin'ny bebe anareo na dadabe anareo ao an-tranonareo ao raha hoe natao ny trano toerany taloha. Tao mihitsy fa tsy setana firy anazy tsony aloha ao e. Tena tsy tiako fantatra nizaniza mihitsy ka izany tantara izany afa-tsika telo mena da ihany. Ianareo koa ko mba tsy iseo alalan'izany ao anatrehan-dada sineny ko mba hijanona ho tsy ambaratelontsika ki izany engavy ianareo mena da. Aza matahotra indri tandrimy fotsiny tsy andraindray zavatra andraso fa atoroko andrimakena dolo izay mety fanaka na fitaovan-drindriny be taloha tao aminay ka fa inona koa ty malasa eritreritra maty eo e. Ka le olona namono niny be sy dada be maninona mahagaga ny tsy nahitany sy tela azy tao anaty fahitana. Za koa aza mba gaga ka tiako saziana mihitsy mantsy ny olomeloko von'olona nge le izy tsy tokony mbolo faty akory nge neny be. Io ndray la raha mba teto aho mantsy tamin'ireny fotoany reny nefa nanatrika ny fandevenana aza tsy afaka akory ny marina tsy maintsy hita foana na hoela na hoaingany. Zay mihitsy kia aza kivy misy Andriamanitra ao ambony ao tsy havelany tsy hitranga ny marina na fisaka aza. Fa nolazain'ny dadanareo an-dadanay hoe nisy adaladala izany ny voaroroy tamin'io raharaha io. Nahitana entana vitsivitsy tany aminy fitaovana sy lovia de vilany. De ahoana? De nigadra izy rehefa hitandreo manam-pahefana fa tena dalabe tsy nalalana na tadidiny inona akory de navotsy ry zareo ary nidinana amin'ny hopitaly misahana marary saina. Tsy lavitra tinga izy no mipetraka Bertrand anarany ary indraindray izy miodiody mivezivezy ety mangataka. Zaho manao hoe netana hita zavatra izay Bertrand fa volombelona tamin'ile nahazo anemy be sy dadabe. De ahoana? De nitambatambazan'ireo jiolahany izany entana izany izy ko hoe mba tsy teniteny izany. Asa izy koa verisaina raha teo nareo ko fa raha zany filazanareo izany anie de mety olona akaiky ety ihany ireo jiolahareo mahafantatra fa adala marary sainy Bertrand ary mipetra-drery miaraka amin'ny Simon sy Margot atao amin'ny Katerina sy ny vadiny. Dadabe Germain ngamba fa hoana aloha nahatonga amin'ny bebe anareo hoe Katerine Dulot tokony hoe Katerine Clever anaraka ny anarambadiny toy ny vehivavy manambady rehetra izy. Ka i Dulot nge no anaran'ny ray aman-dreniny be izay anarana mahatovavy zay no nitazominy teo amin'ny sehatra mampanakanto azy. Raha hoe Katerine Clever mantsy tonga de fantatry dada hoe fianakavian'ny Denis Clever le dadanareo. Ka zay zao tsy nahalalany azy zao ko. Andraso aloha fa tia manatony tia Margot. Hafahafa koa izy ty tsy be teny sady tia jeritsery be. Raha andramse laza aminareo fa vonao anatin'ny 20 minutes ny sakafo atoandro. Endry Margot sady ve? Efa am'raika amby folo nge zao andao ary tsika hody. Ndao ary atovy reto fa zao masaka samy mazotomana daholo. Misaotra re. Misaotra io Stella misy le sakafa tena kafizindriny ao fantatra inona? Boulette de poisson fromage efa nitantaraindrezinina daholo. Io Regina atolory azy ny plat. Tikia misaotra kia. Oe tandreo Stella very daholo azafady fa nalato voatazoko azako. Fa maninona tsy raisina tsara ka bolisatra le izy fa azafady. Ohatra ny somary fanina ny fijeriko anao teo sa tsy malama le plat. Mandinika tsara dada Sineny de mifampijery moramora. Mandinika be ako Mathieu de mijery an Regina somary manompo maso kely Monsieur Denis tsy mahalala azy ambonin'ny tany. Margot koa ohatry ny sorena kely fa very teo amin'ny tany daholo ny atsasaka ireo sakafo tao anaty plateau. Mbola misy azo raisina ane reo ambony latabatra ireo
sady efa raraka ao anaty lovianao aza de tonga de hoany daholo any fa efa natokana ho anareo mihitsy ireo. Le mamakoa no mpakafian'izy io. le reninao maty? Ie, satry ny boulette de poisson foana ny sakafo na soupe au poisson. Tena tia poisson be izy zany ko. Tena nankafy mihitsy le sisy. Aleo avily aingana aloha ny resaky. Fa hono ary papa? Ahoana le izy? Le velo motera ve mbola ao sa? Efa simbiniko. Anga mila velo moteur la? Entina mitsangatsangana. Ny fiara maninona? Misy bisikleta koa ne ao e. Ie, anankiroa mihitsy. Afaka manao taingin-droa Régine Stella na indramina ny an Simon. Tena mety zany ka. Fa roviana aloha zany. Mety raha pitso. D'accord. Aza de mandeha lavitra be fotsiny a? Eny. Stella, nahita fahitana nga ianao teo? Ie, plateau aneny be Katerina ne iny. Ka izy mihitsy no hitako. Mipetraka eo anolohan'ny latabatra fihinanana mandray an'le plateau atolotro Margot azy. Fahitana somary ny serana kely fotsiny le izy satria nalakina fotsitra le plat. Efa nandindona mihitsy. Tena grave be koa zany a. Aza miteny mafa sao de endry zareo ka. Mbola variana misotro kafe izy ao e. Fantatro tata Sineny fa nahatsikaritra an'le izy koa satria tena fanina tokoa aty eo iny. Papa tsy malala ninina zao. Ie. Ohatriny tsy tsara miditra ao aminareo matetika raha zao ry izy da. Fa nahoana e? Rehefa tsisy olona afaka mandalo ianao miaraka amin'ny Menada. Ndro haivendry manana saka kely e. Ie, misy tiny anarany. Vorovolana zay no nazoko an'io. Jereo fa fantany ihany olona izy. Mahafatifaty kely ty izy. Lasa vavy. Vavy. Misaotra ny tompotrano fa tena voky zay e. Zany mihitsy de misaotra ny mpikarakara ihany koa. Ka izao re olona efa trano navikisana moko tsy metrahany ely mangatadalana angamba izay menakafotro. Eny ary omendalana nareo e. Sady fotoana fitsorana fangalana aina koa ny izao e. Stella o, azafady hoe ianao. Njahy ary. Fantatro fa tsy maintsy amin'ny tany aho mantsy tata Sineny. Fahitana fahadimy zany ny hitako iny zao. Endry tata Sineny a, ho avy a. Petrahinao aloha e. Endry neny a. Fa hono anaka. Inona ny nahazo anao teo e? Tohatra ny tsy fombanao mihitsy mantsy reny mananjera zavatra eo ampisakafoanany reny a. Za aloha tena nahita mihitsy fa ohatrany fanina mihitsy izy teo e. Tsy nahita fahitana ve ianao e? Tonga de tsory anaka. Endry dada. Tena tsy afaka mandanga. Fa inona no hitanao e? Bebe Andresina le maty. Madame Kate Clever? Ie, izy indrindra. Mipetraka eo anolohan'ny latabatra fisakafoanana izy no hitako. Zay nanavotsorako ny plat. Tsy tiako eto le fahitana. Azoko tsara. Izay ihany no saika ilananao fa mazo mandeha anao raha andeha anaka. Tandremy fotsiny milazalaza n'izany amin'ny Régine na amin'ny Mathieu hitako gagagaga ihany mantsy izy teo. Dada. Lasa re atorokely aty an'efitraniko e. Mandeana e. Tena sarotra be ny raha Stella miaina miaraka amin'ny olon-kafa raha izao a. Farany mantsy de isy ahalala ihany rehefa ela ny elako. Saonao sisa ianao? Ka toa ahoana ary Françoise a. Idina matrano tsy avela ivoaka ve sa tokamonina salamboka? Tsy vao maika hanimba azy zany aminao. Marina aloha zany e. Ka rehefa fantatry ny olona de aleo fantany any e. Zany angamo heloka. Fa de isaky ny misy zava-dehibe miseho ve zany amin'ny toerana iray ka mandray zavatra io Stella de zay zany angambako. Satria teto zao de hoe maty to le reniny Denis. Maty novonoin'ny olona de zay angamba ny nahitany iny fahitany iny. Mety ho zay mihitsiko. Fa ny zavatra azo atao zao de ny tsy akanesany any matetika ao amin'ny trano io zany ny tiako tenenina. Ka raha miantso azy makoa Monsieur Denis na i Mathieu. Monsieur Denis manko to tia misangisangy amin'ny eriko. Zay aloha e.
izy sy mateo koa mety hijery boky ao amin'ny biblioteka ndry zareo ao hitanao ihany no fitiavan'ny boky a de asa rery Gabriel ka ilazao ihany izy aloha ka nefa rehefa sendra ny tampoka tsy ampoizina moa atao ona ho sarotra ny hanafina n'izany zavatra izany ny ela ry Françoise a zay nge ho ahy efa izay ny destin an'ilay zanantsika de zay ko fa ny zavatra soroana aloha soroana ihany zay kosa araka ny tenin'ny professeur Klim eny tsy mandahana izany a fa ho sarotra ho ahy tena teneniko anao zany mahita tolo hafa tsy hitantsika zany Stella ry Résine vision sambatra kosa izy sambatra tiako aloha raha zany ohatran'izany mahafantatra ny zava-miafina mampatahotra le iziko mety misy tery tsy voavahan'ny olona hatramin'izay zao na hoe olomeloka tsy hita manam-pahefana fa mety ho hitany nge ohatran'ireo olona nandroba sy namono ny nenibe sy dadabe ohatra inona ny tian'la tongavana amin'izany mino fa tsy hijanony fahitany io raha tsy hitan'ireo olona namonona hafateny nenibe sy dadabe ry Résine zany ve eno a mitondra zatra ty ny tantara atraty amintsika fianakavian'ny Catherine Dulot mba adinio ange fa lahatra amin'ny fon'ny ministera nge zany zay aloha hoe za koa aza mba talanjona ary mino koa fa ireo mpangalatra sy mpamonindreo nivarotra n'ireny entany entana izay isan'ny very tato na tonga azy hatrany ampelantanany Stella sy ny dadany any Picardie ve ka nahoana moa ny mpangalatra tsy varotra entana halatra izany eo akaiky potomboto io fantatra fa tsy maintsy isy ankety sy fisavana matsy zay zao nahatratrarina an'ilay tanany Bertrandko indray ady akafetsena ka araka le nilazaindry hoe mety nahita zavatra tsy tokony ho hitany Bertrand zara raha tsy ny vononiko fatany koa moa fa adala beko io atsy laviteto ny ati-domikiotrika an'io tena samy teny an'izany nge Résine de ahoana mila ny fanapitsika menadasy ny fanoanantsika azy Stella zay koa aloha hiara tsika telo da raikitra zany sady nenibe sy dadabe antsika ihany koa nge maty zay mihitsy Chéria hoentiny monsieur de Nickel any amin'ny villa no ny aloha mandehana ary ka izao mety ho arivarivo zay vao tonga mbola ka zavatra ery amin'ny fermandrefana ery aloha zay vao tena mandeha ka zao mba hitondray gazety kely aloha raha hoany ianao l'écho du jour d'accord Stella ao ihany angay ianao ato an-dakozia ato ary neny mamaky boky hiakatra any ambony aloha fa katony fotsiny trano raha mandeha mivoaka ianao endry neny tena tsara mariny ty tonkalo ato anaty boky me Mathieu aty tiako vakiana daholo ny ao anatiny ity nefa mety ho vitako anatin'ny herinandro sisa hijanona any etsony ve raha pito zay telo andeha hitsangatsangana misy ty ohatra ary totonga ty ianao ndro mahatsiaro an Stella anaraka ana ty finaritra ery ty safosafoina andraso loha jereko hoe raha mbola misy ronao meka ianao de lasa mody rehefa avy eo sao de tadavin-driziny eo aiza moa andraso hoe atao ambadika ka ie ty eto mbola misy tokoa misy ty nji fanakaiza vetivety teo misy ty andrekaka io fa izy zany misy ty marina tsy tao ambadika ty varavarany ty
varavarana makany ambany amin'ny lakavy ty. Ary mety izany a. Ty eto miantona eto amin'ny rindrina ity angamba mifanalahidy. Andraso hoe. Ie. Zay ka. Zay fanivo. Misty. Misty. Ary ay sary izany. To maizina be koa ato. Andraso fa to misy interrupteur ty. Zay. Misy tohatra vato midina. Ary finoentana be ato zany a. Misty? Misty? Fa inona nataonao ao e? Ary taiza ary ny dinan'izy ty nefa varavarana mity. Sa misy lavaka omby azy any nefa tsy hitako. Misty a! Misty! Avy, andosika hiakatra. Tena terato ambadika reto baoritra reto ngambo izy ka. Voatery alako tsiraray zany reto. Zay. Ary avy amin'izay. Ao sy tomoko ianao. Tena tsy takatro fa misy an'ity sezy ity indray mibahana eto. Ty izy koa ary ty ohatrany tsy mety mandehako. Misy totozy hitany angamba ao. Voatery bataina koa zany ty sezy ity nefa tongeza be koa izy zany. Zay ka. Opa. Oe, fa Andriamanitra, tsia. Stella, fa misy inona? Stella, fa aiza ianao zany? Aty any ary neny a. Andray kako. Fa inona no ataonao anaty lakavy ao e? Sambotra saka. Naka le saka andrezinao a. Mitsofoka tato izy de tery tato. Sambikina tampoka izy de taitra. De nianjera niaraka tamin'ireo entan'ireo. Andray? Ao, jereo ange ty andrinao fa misy maratra e? Mantena aloha sasao hitarehanao io fa jerety izy fa vovoka fotsiny. Andrineny a. Tsy maninona. Taitra be mihitsy nefa ataoko fa nisy inona indray ary. De aiza le saka zao? Ka efa lasa nitsorika niakatrany. Idio tsara io varavaran'io a. Rehefa tonga dadanao mampirina andreo entanana enjero fa ndana aloha ingany. Fantatro fa nandainga tamin'iny anefa tsy maninona. Voatery satria zava-dehibe loatra mantsy ny fahitana hitako tiko tsy azoko lasaina azy. Zay zany ny fahitana fahaenina. Ary de momba ny Kateriny Diolo daholo. Izy sy ny vadiny. Samba niana hitany Monsieur Germain Clever le tatapeandry Régine. Ary de Tsia. Vao sasany tarehako de lasa niazakazaka mivoaka ny an-trano hitady voalohany. Teo any an-tranona indrindra ka ny vanena teo atena an-dalan'izay. Fo nahita sepotra ny sevosevo sy toy ny tehitomana izy de taitra. Stella, fa misy inona? Ary to maratra be ny andrinao? Tsy manino io Régine. Ary aizy Mathieu? Any an-trano izy. Andraso fa atsoko. Miandranareo ary ambony dabilio ambadiky ny roseria a? Vetivety aho e. Ianao ve tsy mahatsikaritra hoe
ohatra misy zavatra konokonoany reto ankizy reto zany. Inona no tianao lazaina? Tatoato ohatra ny mahita anazy da miresaka miadevitra be midy eo amin'ny efitrano rezinao e. Indray mandeha zay ary sendra nandalo teo amin'ny lala tsara na eno sombotsombon-dresaka. Hoe ahoana? Maty no eniko ny teny. Momba ny dadabeany sy ny bebeany maty ny resahany. Tsy maintsy hitako izay nandroba sy namono izy. Zay fotsiny ve? Betsaka ny resaka fa zay ny aloha ny sendrarehako e. Saika ihany teo ambaravarana ihany fa... Ianao zany no adalako. Zava-dehibe zany ve dia tsy nenona? Jereo, ino zao rezinina miazakazaka noto teo iny. Ny antso amin'ny maty angamba fa... Jereo, reny zao izy menada lasa indray mandeha maika be ihany. Aiza? Reny miazakazaka reny e. Reny, mino fa andeha ho any amin'ilay Stella reny. Ty Stella ty koa loatra ny tsy azokazoko fa tsoriko aminao a. Fa hono? Vao tonga mihitsy izy ka nijery ahy dia ohatra ny tsy alaizy zany a. Mila raha maso ireo ankizy ireo, zay fotsiny tenko aminao, mba tsy isian'ny tampoka tsy amposina manko sao dia dihiran-doza eo ianao. Misy afantatra sy ahita inona eo koa nefa reny. Asa, aiza na lalanao an'izany? Tsy maty maty elolo mihitsy anie nafatesan'ireo ray be sy rembeny e. Ary zao everinao fa zaza tsony ary iny, sady olona efa nandia fianarana. Zay ihany angamo no tokony anara-maso fa sika miaraka mihitsy ane. Tsy mandahan'izany ahy e. Fenao mivezivezy matetika, tokony hitsikilo sy haino haino resaka. Za mazana raikitra ato an-dakozia ato tsisy tany hipetrahana. Eny re. Aza atao atsirambina mihitsy zay a. Manomboka izao masonandro an'io izao mihitsy. Ekena ny teninao Ramatoa. Isika koa ne moa tsy ho ela dia ikopak'elatra hiala eto e. Angatatsodrano amin'ny Monsieur Denis. Stella, fanan'inny ary to maratra be ianao a? Ninjera, zava-dosa no hitako tao anaty fahitana. Fahitana? Eno a. Aroviana koa ne. Vo eo, tao anaty lakavy. Tao anaty lakavy? Naka misy ty tao afantsofoko atao izy dia nidiranitra baoritra tao sy le seza ngeza be. Seza? Oka, le seza ny dadabe zay. Tena azoko tsaina ny zavatra nitranga. Nahita fahitana ny dadabe ve? Eno a, mipetraka eo ambony seza. Dia ahoana? Misy olona mitsaikitsaika feo ariana. Mitondra antsy. Nanino antsy azy avy eo vo zany? Intelo. Tena tsindrina antsy intelo tokoa no nahafaty azy. Tena tsy taniko sy namikika. Tena ataitra neny tao ambony. Le tsindrina antsy. Dia ahoana ozy neninareo? Tsy milaza tamin'ny zava-marina ny tranga mihitsy a. Voaterina andainga. Fantatro ny toetrany. Ka hitanao ary ve le olona e? Endry Mathieu a, hitako tsara. Izy zany olona zany? Simon. Simon? Eno a, Simon le olona. Nanao kantanana izy. Tsy tantoko ny jery ny rano tosaka. Maso ny dadabe anareo. Taitra sy gaga. Tsy nahatodika koa hijery le namono azy fa naola mafy ny tendany dia nitarapoka tamin'ny tany. Tena olona tsy vanina. Mino afa izy koa zany nanakendany be teo mpandriana. Tena izy mihitsy satria mbola iny kantanany koa nitako nanaovany. Ary dia mbola izy ihany koa zany nandroba. Mety izy mihitsy nivarotra an'ireo entany tany amin'ny Madame Mélodie. Ary le anarana Gaspard sy le volom-bava. Ka azo atao tsara ngeny manova endrika sy anarany. Zay ny ataon'ny olona rehefa hanao ratsy. Noho ny vola sy harena nanaovany an'izao. Fa tsy hitondra azy lavitra nge zany zavatra ataony zany. Ary ny vidin'ny rahan'olona sy nain'olona latsaka zany tsy vita mora.
Tsy maintsy hitako marina momba an'io na moizako ny haiko aza. Tsiry Mathieu tena miangavy anao milela-paladia anao Mathieu mitandremy ianao toneo ny fonao. Finao nefa maty ary efa tsy fidiny. Tena miangavy anao mihitsy tsy mitondra makaizany atezerana sy ny fomosendootra. Sady matoizina vitan'izany sy tsy mety tratra toy izao tena maranitra izy. Ka tsy kombakomban'izy mivady iraisany zao hoe ary mino fa tsisy lokafa akoatran'izy ireo. Sakolo mino an'izany mizansenina fotsiny ny resaka hoe gazy gazy sy ny ratra vitsivitsy teny amin'ny tenany mba tsy ahina azy mihitsy. Izay no mahabe ato-tio azy ngia. Ka tetika koa ny tokony ataontsika ampiaika azy ireo Zaho aloha afaka manampy anareo foana raha ilaina. Nareo nefa zao andeha afaka ny vitsivitsiko. Afaka mangataka amin'ny tata sy nena hijanona kely herinandro. Raha ho avelan'ny neninareo. Ka ho hita ihany zany fa le miresaka be tokoa ny aloha ohatrany tsy tsara. Jereo fa ty tamy manatiny ty le tsy vanina. Iny taminy tokoa Simon. Mody mitondra harona. Aleo hiala eto de raha rifotsika manao ny resaka Aiza. Ary akaikikaiky ny karera ry amin'ny roa sasany. Mandeha bisikilety tsika telo. Eny ary. Zay fa saso tsara io masona io ry Stella. Mena be sady fantatra hoe nitomany ianao. De asivy sparadraha koa ny hoandrinao io. Misy any an-trano raha tsy manana ianao manana ka. Efa nitondra fanafody komplena eny. Kosa amin'ny roa sasany zany. Jereo fa nangasy azy raha Simona hitantsika laza. Mody mijoro mitazatazana zavatra nefa ngamba iain'ny resaka. Mahatsiravina na mijery azy ary. Mitena nahoana? Lasa nandeha niparitaka zareo raha vao nanantona. Efa kody izy zaniko. Sady zay tompo maso maty eo tamiko zay tena hafa mihitsy. Njahy ary ny ianao de inona ny hevitra amin'izany? Tsy maintsy atao ihany aloha zay ahafantarana zay zavatra kobonin-jareo ao ataovinao anton-dra raha mihitsy. Rehefa tena tsy hety ve tsy maintsy lalana roa no azo atao. Raha sanatria ka nafantapatatra zavatra mety hoe aningotra atsika izy. Inona? Asa na mitsoaka manodositra miala eto ainga isika. Mandeha lavitra mihitsy. Ny vola misy tsy olany zany na de inona nahoany. Ahoana koa? Na tsy maintsy ampanginina koa ny mpanelingella tsy ananana iay andrina ivon'ny vato mihitsy. Zany ve tsy riska be. Amono an'izy telo ianao. Rehefa zay ve mo tsy maintsy zay ny lalana. Nahoana moa? Ny aksida mety hitrangy ety betsaka. Tena amin'ny karera zany nandeha. De manova tangin-droa ianareo roa. Dao ary. Reneny fa lasa. Ary andraso arahako moramora avy ato aoriana amin'ny bisikletako. Sofa tsy ora amin'izay fa ariva vao tonga. So koa aloha ty bisikletako ty fa tsy nentin'ireo ankizy ireo. Saika hindrana le velohan'ny Simon ihany fa na niteny an'izany aza ohatrany tena tsy tiako. Efa misondra koa ny bisikilety. Ka efa tana misondra mihitsy nandray azy. Tsy maintsy efa nampiasainy tamin'ny zavatra ratsy maromaro iny. Zay fa tonga tsika. Eno mahafinaritra kosa ty izany sady be kiritra be. Ary eny ny tena kareraka. De fanariana zordira sy fandoroana zordira io avaratra keliny io. Ary misy ankizy mitsindroka zordira io. Kimariety zanaka Bertrand io le adaly. Zany ve? Ie. Ry trano azo tsy miriny tranodro zareo. Ary maninona tokoa moa raha nytaniko io zazy io mody apresahako mba raha hoe mahalala zavatra. Izy ary natazana antsika iny de lasa nitsokako. Andrasy fa haiko manampy tambiny iny
hoenjehako amin'ny bisikileta iny. Ary aninona ty amin'ny kariera? Reny fanojanona. Ary aleo hijanona ato ambadika ty krihatra ty koa hoe hijerena an'izay ataony eo. Ndry, ary ho aizy ry Mathieu toa nandeha singana. Nahita ny Kalamary ety le zanaky Bertrand Dalabe ry izy kay. De ataony inona? Inona koa ny fantatry ny zaza vao fito taona? Iny fa midina amin'ny bisikileta de miresaka aminy. Andasa aloha jereny eto ihany izay toyany. Iny fa niverina de miresaka amin'izy mirahavavy. Tena tsy henoko izay lazainy fa lavitra loatra koa moa. Za nefa tsy afaka androso intsony. Ary tsy maintsy ho tazana satria tsisy lobolobo anakona mihitsy. Aleo ihany reto ihany aho. Dia ahoana? Inona ny resaka lahy taminy teo ka? Tomba nety resaka taminao kosa le iziko. Ka nitambandapazako sokolangy. De nanontanitaniko momba ny fiainandry zareo izy sy ny momba ny dadany. Dia ahoana? Ino nahaliana ihany aloha ny valiteniny sy ny fanazavany. Sady hafahafa. Fa ahoany? Ka zao ny lazainy. Zay ozy izy sahirana fa tsy mba minambary indraindray de asainy neny mitsindoka. De hoe nao koa hoe so mahita zavatra. De dadanay koa ozy izy nitsindroka teto taloha de nahita zavatra. De nanontaniako le zaza hoe zavatra inona ho de hoe vilisy vilany, vili tsara tare. De nety nodo le vili tsara tare io. De niteny izy aveo hoe de nalain'ny polisy dadanay. De tsy hitako tsony. Tsy mampalahelo kely. Finona ndray? De ahoana ozy mamanareo nalahelo be neny ozy izy de nitomamy be fa tsy nangalatra zany dada. Dada no niteny tamin'iny hoe hitako teo mizordy ireo ry amin'ny kariera. Tsy netiny aza nefa hono ny olona na izay foana aza ny nasesiny. Nefa mety tena nilaza marina izy ka zay mihitsy ny mariny. Hita n'le izy na hoe nomena azy tsy maintsy zay ihany. Dia ahoana nefa ny ety amin'ny kariera mamizordira? Ka asa zay nge le mistera. De ina ary zany no atao hoe? Zay aloha no izy rehefa nandinika sy moa tsy maintsy nanao taratasy fampivarotana tamin'izy mivarotra n'ireny zavatra sarobidy ireny. Raha tsy hoe kolokolo enga. Ie, nanao n'izy ho tamin'ny Madame Elodie. Tanareo amin'izany ara. Noho izany tsy maintsy nitondra karatra izy na pasiporo. Ary pasiporo santoka satria amin'ny anaran'ny Gaspard. Zay moa izy teo. Ie, Friste, Gaspard Friste. Nefa Simon Forestier ny tena anarany. Ny zavatra azo atao voalohany indrindra zany rehefa tena vonina de mampifanatrika amin'ny Simon amin'ny Madame Elodie. Confrontation? Mino fa tsy maintsy ho tadidiny izy na hoe nanao volombava sandoka aza. Izy koa ve aiky ny ataony mora foana raha tsy atao an'izay? Tsy aiky mihitsy izy ka amin'izay fotoan'izay anefa tsy maintsy hampandreny zandaritsika sy ireo ray aman-drenitsika ny zava-misy sy hoe ny zavatra fantatritsika. Ka ohatra vonina amin'izany ve Stella? Vonina rehefa izay no ahitana ny famarinana ka. Izy aloha zao de foatra ny manara-maso sy mitsikilo antsika zany Ie, koa de amin'ny ratsy ataoko. Ka samy mitandrina fa mety ho tandinonondoza koa nge ny haitsika telo day. Zay aloha Ary maninona raha lazaina ny paparanga? Oka aloha misy fotoana ny dolo ny zavatra etra. Ary androantsika andeha hody ala eto fa sao de efa tonga koa ny papa. De neny fa niverina.
andraso aloha hitapifina tsara ato ambadiky ny kirihatra ato zay asitrika tsara koa ty bisiklety ty so ihany fa matevina be ty lopolopo ty tsy atahorana ho hitany reny fa mandalo raha zany kosa aloha fantatry papa olona tena natokisanyzao veranga natao iarindray no mivadika ho fahavalo ka ny olona tena atokisana ange matetika no mivadika satria jamba ny vola tena be tsara vela tsy mahatsary ravina ay ve ka izany ny resaka zay vo tena azoko antoka fa mahafantatra zavatra tsara reto ankizy reto ary miahana mivady tsy maintsy raisina aingana de aingana zany fanapahan-kevitra de mbola tsy akory ny akory andraso fa raha vao nidify am'ry fiolahandry reny de andeha koa ary any tsy ateatsiny kanana ona tena mahafantatra zavatra le ankizy fa ahoana zao toy izao ny sombon-dresaka henoko fa tamin'ny fomba ahoana ary de tsy fantatro mihitsy raha matoa za zany mbagagy de inona natao amin'izany tsy maintsy reny lalana nylazaiko anao reny any aloha natao andeha ve ie tonga de namamiaiky mitolo-batana ane zany tsy ahoatsy ahoana io de andositra de le hevitra anankiray zany ahoana mimana ianao fa hetsika sika ary mety hafana ny fandehany zavatra ay tonga ianao ie tiany gazetinao sotra fihinany nalehanareo tany nisy olona notadiavinaika olona isa tompona tany 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 inona andraso fa vao vinavina-kevitra isideny le izy fa miankina aminao ny fanapahan-kevitra kosako de ahoana zany ka izao misy tany tsara be ary avaratra ry lalana ho any amin'ny vilona 3 kilometatra miala eto amidiny tompony hono izy io tsara kosa aloha le toerana sady mirary ane ny vidiny nga efa nanontanianareo eno efa misy trano le izy fa somary efa simbasimba kely ihany aloha ka tsy maintsy amboarina sy tarina fa somary kelikely de nina no tolo-kevitra tamiko hoe nahoana raha vidinareo mivady de zay no nijerenay tanika ka de indray andro tontolo ve de nijery an'izany fotsiny tany or Françoise le tompotrano anie tsy ety lavitra be ny misy azy de tsy maintsy nalehanareo lahatany kosako de manahoana aloha le toerany tsara ho sady malalaka eo amin'ny 1 hektara mahery eo za aloha ty azy ianao no tsy fantatro ka zavatra mbola tsy hitany masoko akory veko ka andeha ho any tsika telo mianaka raha pitso raha mazoto ianao ndao ary aloha jereny sady tsika izao efa andeha rehefa afaka efatrandroko ho di any Picardy ka zay indrindra mantsy maty ahoana zay ry papa mba hiaraka kely aminay sy monsieur Ardem vatsy rapitso ho any Briston tsika Briston fa ninona ny lavitra be any ry papa misy olona ho jerenay any ny lakonseha ny am'ireo taratasy momba ny tantsika sy ny tombam-panana ny dada sy neny mbola misy zavatra amboarina kely koa ny fa tsy vita ary arotona amin'izao dianay ho avy zao de ho any amin'ny bromsahana ny fananantany sika se eny ary de ariva zany tsika vao tonga mety ariva mihitsy vao tonga de igrezina stila rery zany meto ka maninona moa iza ninana azy eo Simon sy Margot eo sekoto mafime raha mba fantatro mantsy ry papa de ahoana re zany ato amintsika Stella no misakafo atoandro aloha zay fa miomana marainy se de angonongondro taratasy tanyreo ataovy anaty klasera ao de atambaro ao daholy
andao ry maty ho avy ary papa dia izay rezina enry tsara ve ny teneniko izany eno tonga dia andefaso mesazy raha voasanatria ka misy zavatra hafahafa fa any dia hitondra zandary aiso aisa fotsiny atao dia vita fa tsy teny lavabe zay eny dia aza mijanonjanony eto nareo roa fa mivoany iverany any zay fa lasa derariva reny fa lasa ry patron isany malalaka ny lalana eto no ararotina ny tokony atao mora ho azy satria izy roa vavy rery sisa andrasy fa ampiresahako ireo ary tsy hamelako raha tsy miteny izay zavatra fantana teo dia niazakazaka mifandehan'ny tantara tsy araka ny napoizin-drehetra azy lazaindresinina any afa-tsy Mathieu dia ahoana zany hoe sy tsika roa ndao ery amin'ny tablerie amin'ny roserie eny matazana tsara se olona tamy ndao ary mba tsy karitry indrimo fietsika Simon sy Marco teo somary mifampijery ry zareo noho hoe andery papa faly izy fa sika sindrirery sisako zany mihitsy mety mikotrika zavatra reo fa raha vao misy tampoka zany dia andefasany SMS Mathieu mandra-patonga Mathieu ve kitsy efa matsika roa raha anao zavatra ireo fa ngakaka iny nalehany izy koa tsy hafanandako dia inona zany natao raha sanatria andositra ny bisikleta ka izy koa ne manana bisikleta tsy sarotra ho any Simone any anjikatsika nitoerana raha teo nitokatokana dia ahoana andositra ny fiaranay tsika le 4x4 haiko mitondra an'io ka andraso alaiko teny izao ny lakile dia tonga tetasomiko aty apoziko dia voaiko koa ny garage tsy ahasarotra mifantsirana raha ohatra ka tena tsara kosa zany hevitra indry zaniko andraso vetivety aiska ala ratsy reny teo rery amin'ny W Rose rery tsy hitako izay fomba hiainona ny resany fa tsy maintsy hotazany avy hatrany azo raha vao manantona eny araho maso tsara fotsiny aloha izay ataony eny izay maintsy kosa aloha sady reny koa ane tsy maintsy hidry sakafo atoandro eo rehefa avy eo dia ahoana zao ki rehefa le sakafo atoandro tena ohatrany tsy tiako le hiditra ao tsy voatery sakafo atoandro any kitsika ao aminay ne misy sakafo azontsika hoanina zahay tokoa hevitra tsy azoko iny fa zao ary Regina ahoana misy zavatra tiako porofoina koa inona tsy maintsy manao an'izay mba ahitana ny tena zavantranga tsy ampy ny fahitana hitako dia ahoana ono misy zavatra azondry alaina ve fananany Simon manokana ohatra dia hoentindry aty amiko inona akanjo tsy maninona akanjo mety ny tena azy azy rery ka le hiditra ao mihitsy anie tena tsy andraso ahoanake misy combinaison en Simon ao aizaky any amin'ny karazanareo ary ambadika ary mety tsy ho tazana raha miodina avy aty ambadika ny tranonareo aty ny lalako mandeha nary vetivety dia afeny tsara araroty amin'izao izy variana manao zavatra eo andrefatrano izao sady mody mijery aty ihany aveto miodiny ndry dia tsy tazany aikana eny lasa tiary le izy dia ndao tsika hiditra ao an-tranonay ento aloha iny aleo hidiana amin'ny lakile mihitsy ty zay
ary andao aty ambony. Ataony efitranoko ato milamintsika roa. Ary aleo tiako avy aty anatiny koa ty varavarana ity a. Zahe. Ary zao no izy a. Tsy matahotra indry ve aloha e. Fihinana ataondry? Ho raisiko fihiniko mafy ny akanjon Simon iny fa tia hita fahitana momba azy a. Ho tononoko mafy ny zavatra tiako ho fantatra. Ay ve. De mety ve? Mety ka. Mitovitovy amin'izany ihany nataoko tamin'le tavinjiro nge. Fa ho andramantsika aloha ka. Ka hoana? Vonina? Aza matahotra e. Alefaso ary. Ty le akanjo. Sary. Aleo ipetraka eto ambony fandriana tsara aloha de ndrio amin'ny sisiny ao. Ary aza amin'izay ny akanjo iny. De mitony tsara indri a. Simon Forestier. Inona nataony rehefa avy namono ny Catherine Dulous sy Germain Clever izy? Inona nataony? Taizany nalehany? Taizany teo ny tranga ny fahitana fahavito. Nameno sisa rehetra teo aloha. Nseho teo tokoa ny zavatra tiako ho fantatra. Naharitra 2 minitra teo ny fahitana. Araraka ny fitantaran-drezina dia nivandravandra tsy nahetsika ary saika natahotra ihany izy. Ny antso no nanapaka tsy fidiny tamin'ny zavatra hitako. Ndry, ary lasa izary izy teo. Toa tsy tazako teo ambony W teo intsony sa lasa niditra ao an-trano. Andraso hoe alehako jaikojaikoko de enoko ny resany. Fa inona zavatra hitandry? Ny fihetsika Simon rehetra taoriana ninona amin'ny andadabeanareo. Satria bebeanareo aloha mivonoiny voalohany. Catherine Dulous. Zany ve? Ie. De nikendainy teo am-pandriana. Ary bebeanareo fa ohatry ny nanana tsindro mandry hafahafa fa misy olona ohatry ny miodiody any ivelany. Zay ny antony irenany tsolovan'ny jiro ny tao an-dalatsara. De ahoana? De rehefa avy nanakenta amin'ny bebeanareo izy de nidina tao amin'ny salon. Nitsaitsaika. Anindro nantsy natabeanareo mbola variana mijery no vaovao farany amin'ny télé. Izay mipetraka somatsara eo ambon'le seza hitako tao anaty lakavy. Mandeha mafy ny télé sady ny trano nisy tapi matevina ka tsy naheno ninino ny Monsieur Germain. Fantatry indriny toy ihany. Sady kantsy telo. Ary naolany ny tentany. Mangina fa za mitomamamy fa so de misy maheno ka. Mangina fa izay sinna. De inona nataony rehefa avy eo? De fafany tsara le antsy de nampiriny tao an'efitrano tao. Tsisy pahita. De nanomboka nitaonandreo entana sarobidy be dehibe izy. Taiza? Tany ivelan'ny trano e. Ny toerana akaiky ny kariera. Nisy zavatra nidorany sy naleviny koa tany. Tany amin'le kariera ve? Ie. Akaiky le toerana nalehantsika mihitsy. Inona le izy? Tsy fantatro. Ohatry ny vorodamba feno raha fa le zavatra naleviny to. Inona ry Stella? Angamba le antsy. Le antsy nandromany an-tatabenareo. Marina ve? Eno a. Ary tazako mazava tsara le toerana nasiny azy. Raha makentsika de mety ho tadidiko. Allo iandry amin'ny matio de hoantsika ka. Makina hoe. Fa misy eno.
nitona teo. Misy olona angamba ao velany ao. Marina ve? Matahotra ary Stella. Mangina aloha. Fa aiza ary izy teo? Tena ohatra ny tsy ato ambany ato. Tsisy olona ato. Any ambony zany. Inona no ataony any? Tena ohatra ny midy avy any anatiny koa ary ty trano ty zany. Andraso hitapifika eto rangaha. Tsy maintsy hivoaka eo reny. Tsika hitina moramora amin'izay. Ivoaka amin'ilay varavarana anankiray avy aty ambadiky ny trano a. Andao ary. Ary asa matahotra. Izy ary mbola variana. Eo. Omeo any tananao. Omeo any tananao tantanako e. Dia moramora. Zay. Tafavoakotsika. Ary aleo akatoko moramora ty varavaranty. Dia ho aiza sika zany? Ho ao amin'ny karasika. Ny karasy efa tsy midika tanatson fa efa mivoaiko. Dia hono nareo mianaka zany mbola ho any amin'ny Brown Domaine? Ie, ikarakarakely ny taratasy ny mamy. Mbola misy kely tsy vita mantsy ny azy zao. Tery be koa ane ilay fotoany. Neny dada no efa vita ara-dalàna daholo na ny tany na ny trano. Ay ve? Dia hono aly ty? Io trano itoeranareo zany no anjaran'ny dada nlaisany? Ie, io misy anareo io no any mama. Ay ve mifanakaiky eo ihany e? Samy olona tety daholo ane ny ray aman-dreniny dady, Pascal sy Hélène Clever. Na ireo ray aman-dreniny mama ary, Vincent sy Annabelle Dolo. Iza tsara ozy ala teo? Dolo? Ie, Dolo. Ohatray. Izany ane no tena anaran'ny mama fony tovavy. Catherine Dolo. Izay no manafoy azy hoe neny be kate. Toy ny any maty koa zao. Mathieu ny tena anarany fa mato ny antsonay azy. Zay ara fa ovaka ny resaka. Ndry, fa ino ty mahagaga sy mampifandrafandrana mivady toy izao e? To ataonareo tsara fijereria? Ka tena tsy napotsiko lesy a. Tena mahagaga tokoa zany. Inona mahagaga e? To tena talanjona be nareo mivady. Ka ay ve zany reninahy Catherine Dolo e? Eno a? Le mpanoratra poema ve zany e? Ie, fa ahoana ny nahalalany zany nefa to mbola tsy namoaka boky amidy akory ane izy. Dia hono a? Dia zanakelahy zany Mathieu? Eno a? Io hitanareo io. To mampimey koa ne nareo zany. Ka saika moka boky asa soratra sy tononkalo ane Catherine Dolo reninahy. Vonikasa mihitsy izy. Ay. Efa talohany nafatesany aza kanjo velo le boky, le original. Ie, tsy hita popoka. Tray. Andro vitsivitsy talohany nafatesany. Fa ahoana nalalany zany? Andraso aloha e, andraso. Ary izy matony kandain'ny olona teo ambonin'ny fandriana taony efitrano. Oy. Tandremotro papa. Saika ny derapy inge zany fiara zany e. Ka taitrako. Oy, azafady lesy, azafady. Fa ahoana nalalany zany aloha e? Mbola tsy nilaza ny fomba nafatesany taminareo akory fa ila ve polisy miafiny? Tsy polisy miafiny zany fa ahoana fotsiny? Tantara ho azy rery Gabriel. Inona koa moa no nafenana an'izany aminy? Inona ny afeniny? Tena tsy azoko mihitsy zao resakareo mivady zao ka ajanony mihitsy aloha ny fiara e. So manko sika hanao aksidan ety raha sendra eti-po eo lah. Zay mihitsy metika. Makasisindry papa. Eny are. Zay, ento ary ny teninareo fa miaino Ka zao letsy le izy Le izy zavatra mikasika an'le zanakay vavy iny. Stella? Ie, Stella.
Maninona izy Stella? Ahoana reny zany no anazavako azy amin'lahy manana don izy ry papa. Zay don? Psychométrie. Psycho fanga no lazainy anylahy koa zany? Endry dadany Stella. Ny tantarainy anay sy Régine tokoa nge zany e. Ny ampitsony natongavana reny satria taitra be izy raha vao nahita fa tadidiny ara voatazany. Le hitany tao anaty fahitana? Fahitana? Ka tonga de nytonoiny avy hatrany tamin'ny anarako hoe maty e. Ary zay nampitolagaga anay sy Régine. Te voaterina angataka fanazavana taminy ako. Ory zareo a, tena ho lasa daly eto a mariny. Fa inona daholo zany resakareo zany? Zao ny tena ny atombohan'ny tantara fa enony latsary. Fa lasa izandray le kala ratsy reny teo. So de mba nivoaka avy ery amin'ny ilan'ny varavarana ambadika ery indray ary. Andraso idionako any. Ie, tena tsy midy lakile ty fa mikatopotsiny ane izany. Mbola ao anatiny eo zany reny. Iny izy fa niodiny avy aty ambadika ny trano. Marina ve? Aingana Régine. Voay moramora ny varavaran'ny fiara de mekary ianao ao. Ary ianao ka? Za iodiny avy aty amin'ny varavaran'ilany aty. Andriamanitro, Régine. Azafady aky fa tena voadakako tsy vidiny le boaty a. Fa inona zany? Inona zany? Toa avy atsy anaty garazy atsy. He, ary ao reny a. Mekaraingana fa tamy izy e. Ie. Ay, ato no miafina. Andriamanitro, tena tsy tafiditra ao anaty fiara tsony a. Ndry, fa mitetika anio aiza? To mitady ho fetsy. Tena isany anio. Vonjeo! Wai, izy any antsony ty vonjeo eo e. Nga misy olona eo. Raha de ny any 4 kilometra. Fa inona ny tadiavinao e? Antanino andray mo? Aza mody fanina mademoiselle Stella. Zao, lazao adaholo ny zavatra fantatrareo. Zavatrinona? Aingana faza mody adala eo tena. So de mihevitra nareo fa tavavoaka velona eto. Aingana. Na ilaza zany na tsy ilaza tsy ho tafavoaka velona eto fa aleoko mangina. Lazao lazao. Inona? Ary emitra ho aiza moa samy tady anao inona ndray? Andriamanitro. Aiza ny telefoniko teo? Aiza? Ty eto. Andefa SMS ana Mathieu. Oe, latsaka marina. Mangovotra be koa ny tanako. Latsaka tao ambany sezato le izy. Tsy laza fa atovy izay ataonao e. Engany ka atsiaro andefa an'le mesasy Régine. Ay, tsy laza. Atsika ny sehatra raha izany. Tsy teninina ianao e. Ary emitra ho aiza ihany koa moa. Tsisy tany azonao andisirana ne eto e. Ato anaty garazy sika zao fa tsy any ivelany akory. Iodiko tianako manodidina ny fiareto io. Aleo sa mofanina eto. Ay, mianatra mandositra. Andraso. Tena mandray vato be izy. Ina ary tatazo. Tena vaky ny fitaratry ny fiara. Tena tsy vo marina. Tena nay ny ala izy. Fa tsy ay ala eto foana akory teny e. Simon ane ty e. Ty zavatra teny ho ilaiko. Tena nadray vy lavalava izy marina. Tena ho fatiny eo Stella. Le telefona teo tsy hitako. Indray ary! Stella! Tandremo! Stella! Tena nenjery Stella marina. Tena koa mangina. Tena ndray rehefa aveo. Tratry te aloha.
tokotro. Ary mitsangana teo amin'izay fa inony? Mitsangana. Aveloany voloko fa marary ay. Aza stomina ho amin'ny voloko mbola ongotako ataoko sola daholo reto. Ka hoana? Iteny amin'izay sa tsy iteny? Marary Aflako mihitsy ty Malisa 3 raha mbola tsy miteny any ianao tapaka ny tanana. De lesiko mafy be amin'ty Ferraron ty ny tongotro tena ho tapatapaka. Isa. Tsy Andriamanitro, tena ho fatiny Stella. Inona reny ataoko Aleo foka moramora ny fiara. Tsy mitsy azo. Pio Andriamanitro, ho asiko mafy be amin'ty azo ty ny lohany io. Inona ty? Inona le mpamon'olo ty? Stella, nitsangana faikana, ndome karapa anaty fiara. Tena marary be ny rantsiko Regina. Oay, tena maratra be. Mandera be ny tongotrao. Ary mitena moramorako. Zay. Ary ndao tsika hiditra ao anaty fiara dia mbola tsy mahatsiaro teny izy. Fa misy inona ato Simon Loza fa zay Marco. Velo mifaingana ny fiara ry Stella. Eny ary aiza ny lakile teo. Tieto ka aingana ianao. Simon Ndry, fanakaiza ary tao mivomy danadana koa ty varavaran'ny garasy ty. Zay fa tamin'ny manatony izy. Fa aiza ianao Ndry, ary to iny izy fa miditra Stella. Oe, Simon, fa naninona? Tao mandeha raha be ny lohany. Alefaso ny fiara. Ay tenisany. Tsy vaniny tenisany. Vono tenisany Simon. Saika voahoso toko. Io fa nijery. Afaka ihany tsika misaotra an'Andriamanitra. Efa tena natahotra mihitsy Fa efa nandefasanao mesazy angamba ty. Latsakato ny telefoniko. Tiany ahy tonga dia tsy mivantana izy. Eny ary. De zay le tsy le tantara. Tena marina ve le izy? Eno Zany hoe raha azoko tsara zany de namidin'ilay mpangalatra na ireo mpiretsi-kombakomba tany amin'io madama mpivarotra ny akaikinareo io ny entana alatra. Eno zany mihitsy. Ory papa, tsy ny boky sy ny tavin-jiro ihany angy. Hatramin'ny volamena neny be ny tapi ny vazy. Fa ahoana? Ka zay ny fahitana ny tantarainy Stella anay fahitana tato rindra. Ary akoatran'izay mbola misy hafa koa zay tsy fantarareo satria natahotra izy. Le tsika niarany sakafo, izy le nandray plateau dia ninjera teny an-tanana. Tamin'iny mihitsy mbola nahita neny be kate izy. Efa nitantarainy anay aloha iny. De mbola nisy koa nge akoatran'iny le tao anaty lakavy. Le nisambotra amin'ny misy ty ve? De ono fa oviana daholo zany tsy mba fantatro Satria Stella nanafina tampoka fa lazainy fa ninjera tao anaty lakavy izy fa nitairiny saka. Zay nge. Ka ao anaty lakavinareo ao daholo any ny entany dada sy neny taloha le isisa tsy very zany. De le sezany dadabe no sendra noraisiny tao. De ahoany? Zava-dehibe ny zavatra hitany tamin'iny fa tsy sahy nolazaina anao reny ka. Inona ry ka hitany tao anaty fahitana ny olona namono ny dadabe sy ny fomba namonony azy. Inona? Eny ohatray. Raha in'le mipetraka eo ambonin'ny seza iny dadabe ny jery tele de nisy olona nitsaitsaka moramora avy aorianany tao. Nitondra antsy ary nanao gant le olona. Nanatsatoka ny antsy telo tao an-damosiny ary nanolana ny tendany avy eo. Andriamanitra ndrenanahary eo. Marina velo ty zany de iza hono? Ka olona tena akaiky atsika le izy ry papa. Ary olona eny tsy napozina. Iza ry Simon. Ahoana? Oay, maneno ny telefoninako. Mino fa izy roa zay. Allô? Allô? Mathieu? Regina, fa misy inona? Saika maty zay. Maratra be Stella.
fa misy inona hony iza Simon papa aodiny verina aingana amin'ny fiara tandondomondoza izy mirahavavy maninona ka izy te lasy reziny saika matiny Simony ahoana tsara lty ka zay lefa naiko ange ary saika tsy nandehanako tena maty any ny zanako ahoany zany ry Gabriel tsy maty izy to hoe naratra fotsiny andraso aloha atsoko izy andraso aloha zay mihitsy allo Stella dadanareo miantso allo dada Stella naninona roroa saika matiny Simon zay ry dada velesany tamin'ny be ny tongotra maratra Andriamanitro de aizinareo zany mandositra ny fiara 4x4 zay ka ianao no mitondra fiara efa tam'izay zao ila zao ry zareo andeha amin'ny lalana makatia Bristol ka izao mizora ono amin'ny lalana makatia Bristol nareo roa ay zany Regine mahafantatra Regine hono mahafantatra an'io zay fa tsy maintsy faneneny sika iany ary iza to tsy ato an-trano sa nandositra izy mivady andraso torery amin'ny lalana mandeha any amin'ny kareryrery ay mitady afinany so fanalahy tonga sika ka tena nalefako mafy mihitsy kosa aloha katikato ay sady ino koa ny fiaran'ny zandary monsieur Lazon rery ambany andrefa naravitra rery zareo teto mihitsy le toerana nahitako azy nandoro zavatra sy nandevina zavatra inona ny hitanao nidorany lamba miosondra be de be ary ilay naleviny inona tsy fantatro fa teto-bodiny ty azo misampana telo ty andraso so de tananangalarina asa ay tafotoana koa fa inona zany ka misy zavatra mipotra ngety ohatrany andraso adiko ndre to taony zavatra inona ary Mathieu antsy tena mbola mandao tsy namoly ihany le Simon ty na de efa hitanatrehan'ny adjudant azy rediredo no zany fahitany zany andraso fa tia ny pirofo anankiray manaraka ary papa ino zany le antsy naleviny ato rehefa avy namono ny dadabe izy ao erse ty mbola Stella ihany koa no nahitany ty tao anaty fahitana andraso aloha fa raisiko amin'ny taratasy tena marina tokoa fa le antsy ny Simon ty jereo zao ny anarany Ice Forest antsy tsara tare sady maranitra be ty ve de ho alevinato raha tsy misy antony aleo fa hohitsika any branzandary ty sady tsy maintsy ho hitako mantsy ny dia tananiko na mbola mety strasiny raha ny dadabe eo na de efa ela sy maina azy tena niaika any le Simon farany lefa voan'ny ekesimo sy ny fanatrika tamin'ny madame Elodie ka iny mihitsy le confrontation nandrasako ka le fandrafandrany maso nahita madame Elodie sy dada sy nen'ny Stella niditra ny any tena nampimiako niaraka tamin'ireo entana halatra namidy rehetra sy ny taratasy fampivarotana ka tsy napoziny ka nihiratra ny masony izy mihitsy mivarotra tamokandreo sy madame Elodie na de nanao volombava santoka sy passeport santoka azy de voasambotra koa le nanao passeport santoka ny karamaina vola be zany hoe saika andeha hiala zany izy mivady rehefa kelikely mety zay mihitsy angatatsodrano amin'ny papa hifindra saody nefa dia hanohy fiainana lavitra hiliba ao anatin'ireo vola be vidin'entana nangalarina sy aina maty ireo tena tsy vanina nahazo amin'ny Bertrand koa ny tena lozako ndre vao endrikendrika tsy fitiny le olona
ka nahita ny nandoro any Simon andreo lamba sy ny nandevenany an'le antsy izy ka dia nitambatambaza amin'ny vilia sy vilany mba tsy hiteniteny. Kanjo tratra dia nikatra teo ny hetsika be na reditsaindry vo ankitakita n'ireo zandarika vao maika very tadidy izy. Se na zany aza tsara fifara ihany ny tantara iny tratra sy ny baby ny asa mandra-pahafatiny ihany ny mpanao ratsy. Andeha zany nareo ki? Ie, andeha fa mbola hiverina kia. Aza malahelo to vidiny dada sy ny eninareo ihany ony le taniko. Ovidiny ony. Dia hifindra hipetraka aty izay. Dia hifanakaiky aty tsika. Okay. Inona indray hono ny konokonon'ny reto ankizy reto nahita fahitana renga. Tandremo fa raha vao misy fahitana manaraka dia tsy azo fiainana anay lehibe tsony zay no nifanarahana. Endrery dadandresinina.